Fatran'Andriamanitra sy vavadiny lanitra tonga eto mba handeha voninahitra anao. Ka na tsy tahaka ny fomba ny any an-danitra aza Jesosy. Raha izy kosa vavokatry ny folay manao hoe masina, masina, masina Jehovah tokony maro, eny ny voninahitra tametra. Amen. Petraka ny sianao tahaka ny tompo manana izay fitraka ny fomba teo tanterahako sy tanterahana izy. Deo jerentsika ny bokin'ny Timoty voalohany toko fahaenina ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy faharoa folo. Timoty voalohany toko fahaenina ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy faharoa folo. Ka misy fandaminana tahaka izao ny amakitsika azy. Ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo dia mba mangataka ny tekona rehetrarehetra mba hamaky azy mafy, ary mandray kosa ny sekolelady hatramin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo sy ny andininy faharoa ambin'ny folo. Timoty voalohany toko fahaenina ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ka ny tekona rehetra manomboka amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo, ary ny sekolelady rehetra kosa mandray eo amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo. Samy fanahita daholo ao ary miaraka ny tekona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Inona miala para manakana sy fitafiana isika dia aoka ianona izany, ary izay tana-karena dia latsaka amin'ny fakapanahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony, sady mandratra izay mandetika ny olona amin'ny fampianarana sy ny fahavereza. Fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra, ho ny sasany izay fara-pitady izany efa fingala tamin'ny finoana ananindona ny tenany tamin'ny alahelo. Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra mantsiry izany zavatra izany ka miezahana mitady fahamarinana. Manaraka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, faharenefana. Miadila ary tsara ny finoana, asomo ny fiainana mandrakizay, ao amin'izany ny antsoina koa sy nanovana ilay fanekena tsara eo maso ny vahaolombelona maro. Ray masino nanasina iray amin'ny fahamarinana, mety anao no fahamarinana. Tamin'iny confinement iny dia be lehibe ny olona nahazo aina, be kidy sy nahazo azo takolaka, fa ny fanahany kosa so zany lena iara-panahy daholo. Ary tamin'izany samy menimena sy nitabataba daholo rovina rehefa mba hisokatra ny fiangonana. Dia manana tena hoe ho feno iny kakama ny fiangonana rehefa mba misokatra. Ka zay misy diso fanantenana fa ohatrany teo ihany vao mainka nieniena azy. Tamin'ny fotoanany confinement be misy rangahy anankiray mitondra baoritra kely ohatrany pankarta tena sy soratra hoe mivehivavy fa ho avy Jesosy. Nandalo n'iny ravoangy iny amin'ny rotsorotsy. Ny olona rehetrarehetra izay nahita azy samy mitodika nanara maso daholo, ary samy niatokatoka daholo tena marina izany. Kanefa taorina kelin'izay satria ohatrany sarotsaro fahafatesana mety misy fandringanana natahotra ny olona dia nietreritra hoe vava tanjo aho miverina ihany ny fanaovana. Mamelona ny fiarabana manokana ho an'ny dekona sy ny sekolelady izay manatanteraka ny fanateram-bokatra androany. Androany moa raha vao miresaka hoe resaka vokatra dia resaka inona zay ny ilaina? Resa-bola zay ny ilaina.
Ary ao anatin'izany resavoly zany manana lanja lehibe eo amin'ny fiainany zanak'olombelona. Satria ninona mety herintsika sy fahefatsika. Raha misy ny voly mandeha ivelana sa tsy mandeha, tsisy zavatra mandeha. Azaneka mariavana amin'ny nahatonga ny tolo na morona oam-pitenenana na oam-bolana be dia be momba ny vola hoe ny vola ho ny fitady ahoana ny toy e. Zany hoe tsy maninona mihitsy ny olona na mifofotra mafy mandeha mitady vola. Fo maneno koa mody maneno alika fa andeha hitady vola izy, ka tsy maninona izy eo anatin'izany na rera, tsy maninona izy eo anatin'izany na marary azy, satria inona izy mitady vola izy. Ny vola ho no maha zany mbola tsy nahay mihitsy ny vola maharamatoa e. Na dia misy aza ramatoa manana andraikitra ambolo be na manam-bola be dia rangama zakazaka kely mitondra ny manety eo rinao. Any faritra atsimo, faritra Kazoako, faritra Tiliary iny, raha vao miresaka ianao hoe lasa nakany amin'ny bazary any ny rangaha iny, ao ambadik'izay ao anatin'ny saina dia olona manam-bola zay. Mody rangaha manao lobaka kely dia manao sorata kely fa ny am-posiny any misy vola any zay. Ny orony ahoana toy e. Ny orony tsy avany manana, mara sasa tsy marina. Ny mpanan-karena amintsika miteniteny zao be dia be ny marina toe-tsaina hoe aza mifanakaikaiky na mifanisarinorikotra amin'ireny sahirany reny fa mifila ao ny fahatrana. Ogafatso amintsika kristiana zany toe-tsaina sy toe-panahy zany. Matetika rehefa mpamanao zavatra ny mpanan-karena amin'ny fianakaviana any ambadibadika any misy resaka fa aza manasa ny reny fa reny sady valo miaraka amin'ny miara-minakanina be ny tsisy tômôbily. Toanany ny olona ianao satria tsy manan'ino, tsy manam-bola fa mahamenatra na nitsangananao miaraka amin'ny eo azy. Ary misy hira malaza anankiray izay, hira mpanakandro izay hoe fomba ny lehilahy manam-bola ho manino mampirafy. Natsenareo ka zany tsy mampaninona olona dia mampirafy aza ny lehilahy satria manan'inona izy. Ary lasa mipetraka ao anatin'ny toe-tsainy zany, lasa mametraka ny olona zany satria manam-bola izy, ka tsy maninona na dala be va 5 ambin'ny 70 taona manadala tovavy kely 5 ambin'ny 70 taona. Ny vola no fototry ny ratsy rehetra. Anankiray ao anatin'ny ratsy rehetra akoatra ny alatra sy ny vonon'olona sy ny laina sy ny fidangajangana sy ny ady lova sy ny mosavy sy ny tsy mifandevy maty, roa ihany ny singana ao anatin'izany ratsy zany dia ny alatra sy ny laina. Ary ny fijangajangana sy ny voly, reo ihany no mahatonga ny devolon'ny olona any amin'ny elo. Reo ihany no mahatonga ny kristiana tsy azony amin'ny vola ianao dia mihodina kely izy lehilahy na vehivavy, tsy azony amin'ny fijangajangana ianao velona indray izy amin'ny vola na ny voninahitra. Ino fiangonana miady amintsika miteniteny zao, ino mahatonga korotana be dia be any amin'ny sampanany any an-dekôly sy amin'izay rehetrarehetra sehatra maro samihafa any. Tsy resa-bola fa tsy hitana kitapo-bola ao fa lasa ny tahiry vola mahamenatra fa mampiady na ditsika kristiana aza ny vola. Aleo ny velontsika alakalam-bola amintsika miteny zao mbola misy mirarany zany tsika alakala-pihevana zany, raha iny ny ololina zay tsika alakala-pihevana any fa mamindramana ianao vola midadatoa e dia aza verina 3 millions takitra tsisy mifandevy maty sy mifampiditra trano fa samy manany fiainana. Ary vola io mampandaingy io fa rehefa mamiresaka amin'ny olona ianao mandehandeha eny an-dalana eny, ino vaovao e, tsy mbola nahita mihitsy aho olona sady mangary pôsidovina miteny zao manam-bola zao e. Eny fa na dia vao maty sy fakimaly aza ny farany volana ny resaka rano fa dia zay foana tsy maintsy valina hoe ahoana tsisy vola e, sahirana e,
sy ny sisa sy ny sisa. Mampatay io satria manao moa rehefa mpatonga mandondona vary ny fokotrosa. Ohatra ao ny mamanareo lasa hoe tsy ao izy. Tsy ao mamanay. Nefa izy io ao ihany. Samy manana ny tsy manana kio nefa. Fa misy ny sasany raha vao kelikely ny any posinière 500 000 efa milasy izy tsy manam-bola. Ny sasany efa fatay posy efa arazato sisa zay izy vao miteny tena tsy manam-bola. Ary ny vola rehavana mampiova ny olona. Mampiova io na ny endrika na ny fandeha. Sasany zany rehefa manomboka manam-bola izy dia somary bebe tratsy zay izy efa mandeha. Avoavo ny lohany. Satria any aminy zay le any aminy le vola. Ary sasany ndray rehefa manomboka manam-bola izy dia manomboka misitsiko zay izy. Asinareo raha mba mahita olona hoe manam-bola izy zay manomboka eto izy mara-mahatonga any am-piasana misiko. Ohatra ny vola rehavana ny mamaritra ny fifaliana ao anatin'io. Ohatra ny fanana-bola ny mamaritra ny fiadanana ao anatin'io. Tsy marina zany. Tsy marina zany rehavana. Fa ny tena mamaritra ny fifaliana ao anatintsika dia ny fananana an' Jesosy. Ary ny fananantsika amika fandray aloatra amin'ny tipony masitsika. Dia ho aizy tsika ho any an-davitra. Tsisy maraisy zany fifaliana zany ao anatin'ny filao. Matetika koa olona rehefa tsy manam-bola dia misy sasany lasaotra ny ratsy tarehy. Asina koa mba mandinika an'izany fa misy an'ilay ramatoa zay raha neny fara any aminay any. Raha neny fara rehefa manomboka tsy manam-bola dia ohatrany mibabibabi-tanana zay izy dia miondrika. Angamba ho neny fara mieritreritra hoe hita voreny an-dalana. Ary io mampakisidy rehefa tsisy vola mahazasa tsy marina. Fa nasotro latsaka aza mampiady. Fa raha ny sotro tsy mba misy toerana e. Mampiady dia ao an-trano. Ary indray lasa misy plitsy azy ety. Hofantrano, écolage, jirama, charbon, dia sasany azy ety misy kitagnena. Ny vola roa rehavana toy volok'olona. Ahoana toy e? Be alana marary, kely alana marary zany ao anareo dia volok'olona zany. Mba andramony e, mba alao dia anankiray makasisiny kely io. Marary sa tsy marary? Dia mba manamramy ianao 5 miraraka hatramin'ny rarak'ivao sy taramasoko. Marary iny efa ilan'ny vola e. Marary. Ary ndraindray raha vao misy projet kely ohatra hoe amboarina ny tafo amin'ny herinandro fa fahoara tiany orana. Ao anatin'izay misy surprise na dépense kely. Misy marary tampoka ohatra. Na misy vola tsy maintsy alomay. Fa tena marary. Raha vao misy kitihana kely fotsiny, ny vola petra-vola any amin'ny banky na ao anatin'ny Airtel Money na ny Orange Money, marary fa tsy marary. Chaque ligne hita foana eo dia mondana mihitsy ny manontany e. Fa io tsy maintsy mandeha iny vola io. Jeren'Andriamanitra mihitsy ny fotsy. Jeren'Andriamanitra mihitsy ny fotsika amin'ny vola satria indraindray ao ny ametrahantsika ny fanantenana, ao ny ametrahantsika ny folotsika, ary ao ny ametrahantsika izay rehetrarehetra mombantsika. Ary zao moa zao etiny misy milaza na misy afisy apetaka hoe ao taminanarano misy mizara vola. Gamba misy milaza tokany be sarety eny an'Raha tokana masaky rehetrarehetra. Saingy tsisy vola zarainy eto. Fa iza ny zarainy eto? Jesosy ny zarainy. Androany mba tia mpanangan-tanana anareo hoe iza ny vola tsy naroka dia vola fitiava-vola tamin'ny tenany. Dia tsisy samananga nareo ka fa nyroka dia vola fitiava-vola daholo. Fa baraky eto. Raha misy zavatra tokony roana any anatin'ny fiangonana, any anatin'ny birao maro samihafa amin'ny tenantsika tsirairay avy, io devoly fitiava-vola fa io no mahatonga ny devolon'ny olona any amin'ny eny. Io mila hitivana mafy satria lasa Andriamanitra ny vola, lasa ivavahany olona ny vola. Matety mivavobela kely aminareo fa tamin'ny herinandro teo, tamin'ny larobia eriny,
namonjy fotopoazana tany aminay tany mahatonamo tsy mahafotsy rehefa teody zay teny miaraka dia nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay mahaterokely any vato eny ary niditra atao anaty tômôbily izy nandeha kely 10 metatra nivoaka vavady ny tômôbila otrananao kasakasa iny loha Jesosy fananina nefa efa nanaiky fa hanatitra azy any vato ny ao anatin'ny saiko zany mivanga fa ny bouchon na ny transmission ny azakazaka iny ananjereny ao anatin'io anefa sabotsy misy mariazy anakiroa enjery ny anakiray ny enjery efa manididy poketa zany satria hoe amonjy mariazy tsy maintsy misy ny tsodrano tsy maintsy misy ny fantanina sy ny rehetrarehetra ina zavatra traga ny apitson'iny pneu mbola tena misy nifiny tsara tapaka le toalina anatin'le pneu tsy maintsy solona vetivety fa rehefa namboarina Andriamanitra ny foa mahay malaiky tsy maninona Jesosy na inona naina satria fantatsy Jesosy tsara fa ho amin'ny asany zany rehefa misy marary rehefa misy maty ndraindray koa mampiteniteny foana tsy fanaram-bola io satria na zavatra nytsara fa maninona koa dadanay zao vo marary andro le 15 zao fa ngai anao mametra reo vidy dadanay vo marary maninona raha dadabe zao vo maty tamin'ny zananam-bola tsy afaka manao ninina tsy ary misy aza sasany manavy mihitsy rehefa tsy manam-bola matsakany an-tana zay manavy rehefa tsy manam-bola misy eo tsy mananga fa nisy raha matoy zay torina filazantsara tany Mahajanga tamin'izay tany dia zao ny teneny rehefa manakaikikaiky ny farany volana io ka ho avy ny banky hitako tosa zaho zao tena faly mihitsy raha marary fa hoana fa amin'izay ao izy misy mikarakara ailena anatin'ny sainy rehefa marary izy dia tonga dolidolo mitanakaviana sy ny olona rehetrarehetra dia voasarotsaronao ray aloha ny vola banky fa reo manao polisy manampy azy mampanavy mampanary andoy ary nyfantaniako manokana ty ndray zany mba fantaniana manokana natao ny zavatra rehetra mitranga ao fiainany olona zakany olona raha mbola misy eo marary misy vola hoentina ny dokotera tsy manino raha mbola misy eo voan'ny kansera ohatra ka manam-bola anaovana simio tsy mampanino zany fa ny zavatra tsy zakan'ny olona na misy maty azao mbola tsy maninone raha mbola misy vola hividanina kafe raha mbola misy vola amarana olona hitondrana azy eny am-pasana sisy fa ina zavatra tsy zakan'ny olona reny tsy manana vola tsy fanana vola fa raha vo tsy misy vola mihitsy eo tena maharary ary tsy zakan'ny fon'ny olona mieritreritra hoe tsy manam-bola afahara manao an'izany adidy rehetrarehetra zany tandremo sao misy disevitra ray raha hoe mitory teny pastera tamin'ady hoe aza mitady vola sao dia misy mandika vila tsy mivola fonony ratsy fa fitiavana azy tafahoatra manino mahafa isavana anankiray zay mba tiako zaraina aminareo fa tato amin'ny baiboly tato misy olona ty vola iza le mpianana anankiray ty vola Jodasy Iskariot sekely telopolo ina moa zay valeur-na sekely telopolo mitovy vidy amin'ny complet na lehilahy ambony ambany amintsika miteniteny zao zany namadiana an' Jesosy ary mahamenatra ny fandraindray mandeha ny fiangonana azy misy ange bekonina mangala vaky misy asa tsy misy fa tsy tenena amin'ny anarana fiangonana fa voaingana gaingana tsy teny tamiko le fitanana anankiray nanantonao izy le vavaka ataonay ny 50 000 anankiray vaovao be narotra avao fa rehefa nisaina ny rakatra tsy taony 50 000 mampalahelo tazany Jesosy zany sa tsy tazany hitan'Andriamanitra na zay rehetrarehetra miafina ary mandrovan'Andriamanitra zay rehetrarehetra makan'izany mba ataovy mety mba avaka any amin'ny volana faha-telopolo any andeha ny fahavalo sy ny fahasivy le teny nataony akora hoe Andriamanitra ampanalaviro ao izy ny zava-pona sy ny lainy aza manome alahelo reny fanao raha voky anjakana hoe izy am'teo ary natoka malahelo angalatra
kanamavy ny anaran'Andriamanitra. Isavana anankiray izay mba tiako zaraina aminareo ty a, misy lehilahy mpanan-karena be anankiray foana vitsivitsy lasa zay a, teto ambanivohitra teto. Ara-panana ny anarany, ara-panana tamin'ny fotoanandro na velomany a, tsy mba mivavaka, tsy mba nandray an' Jesosy, tsy mba niditra am-piangonana, tsy mba nandeha nanafoy ny fananany a hitoriana ny filazana tsara. Rehefa maty izy dia niandrasana tamin'ny trano any amin'ny farany indrindra amin'ny trano izay namboarina tamin'ireto zanany fitandà. Dia lehilahy matoa efa resy lahatra, efa mba mivavaka, efa nanomboan'i Jesosy. Dia tena nataony fananina mihitsy a, rehefa maty moa ny olona dia asiana gant tanana, fa tsy nasiany gant tanana. Dia miakatra zany ny olona amin'ny any amin'ny rihana voalohany hatrany amin'ny rihana fahatelo, bitsibitsika ny olona ny couloir. Adino zany na nisy gant. Ny olona zany mieritreritra hoe adino na nisy gant. Rehefa tonga ny fotoam-bavaka dia nitsangana lehilahy matoa dia niteny, io dada ozy izy, jereo ny tanany tsotra tahaka natokavany tety, reo ny fanana rehetrarehetra ny tômôbily eo tokotany, io ny trano lehibe natao, fa tsy mahazaka naleo manjaitra ray azy, tsy mahazaka amin'ireo fanana rehetrarehetra eo akory azy, fa io izy lasa mandeha tahaka an'izay natokavany tety ihany. Atao anatin'izany a, nisy olona resy lahatra, nisy olona voatsindro atao anatin'ny fony a, ka nibebaka atao anatin'izany fotoam-bavaka izany. Ary farany ravana satria resa vola mo ty raha ty, dia mba nitondra vola akaiza le vola teo so dia nisy laka ohatriny ty 10,000 ariary. Mbola tsisy miresaka aloha hoe taloha isa zao. Makeny amin'ny varotra ividy pain ray, mahazo isa tsy mahazo? Tsy mahazo ty. Satria manino? Efa lanjara. Tiako misy vola anankiray, ohatriny ty 10,000. Mandeha mividy siramamy 1 kilao, mahazo isa tsy mahazo? Satria ty mbola vola mandeha. Karazana vola anankiroa reto. Ohatrany tian'Andriamanitra eo tenenina amintsika fa be dia be ny efa taloha ohatrany. Efa tsy mandeha lalana tsony eo anatin'Andriamanitra. Efa tsy toteny tsony eo Jesosy fa mitona amin'ny plafond vava. Raha lazaina fa misy 500 eo dia koa sy ny olona. Be dia be ny efa tsy mahalala tsony e. Be dia be ny efa tsy mahafantana tsony. Za moa groupiny, rovina moa service. Ary be dia be na dia amin'ny sekolelah 3,000 mpianatra sekolelah dia amin'ny dimanjato ny mpampianatra. Misy amin'ny mpampianatra sekolelah dia ne eto amintsika sy ny mpianatra e, matoritory re tamin'olona any, mamonjy mpampianatra sary, miazakazaka re amin'ny seminaire ary, avy eo voadona avany a, miazakazaka, verina izy, verina ny mpianatra. Tandrefa misy Jesosy eto, tandrefa mamaly vavaka ny Andriamantsika. Ary ety any ny anivozan'ny olona e, dia reny any nanao mankopikole any matematika any. Tamafy izay analanao androany, atehirizo. Fa Jesosy a tsy miova. Everiny fiantsonanareo. Dia miverina nareo fitiavana voalohany. Dia rehefa niantson'Andriamanitra, mbola tsy tarany hoany. Mbola fotoana mety ano manaiky anao anao eny amin'Andriamanitra. Mba hafoizanao ny zavatra rehetrarehetra. Ka mba hiverenanao hoe andeha Jesosy anopoanao amin'izay a, amin'izay rehetrarehetra efa tena niantsonao amany. Andeha Jesosy hiverina aminao. Andeha Jesosy mba taka le vola mandeha mba ho toteny eo anatrehanao Andriamanitra. Ka na inona mangatana amin'ny Jesosy ho azonao zany. Fandroany amananatsika azy a, andehitsika rehetrarehetra mba hiaraka hamaky a ny 5:10 sy ny 12 amin'ny Timoty voalohany teo. Ny Timoty voalohany 4:9, ny 5:10 sy ny 12 teo. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa ianao kosa lehilahy n'Andriamanitra, mansitra ny zavatra izany
ka mezany tato famarinana hoe fanaraka n'Andriamanitra finoana fareta faly ny fanaraka miadiny any tsara finoana solo fiainana mandrakizay fa mamojany ny finoana koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara eo masonovaolena maro man'Andriamanitra reny ny voninahitra tenantsika tsiraray avy anaten'Andriamanitra fa na izazy miteny na ianao samy voatsimony zany ten'Andriamanitra zany daholo samy nametraka ny fifalitsika tamin'ny volo nametraka ny fiadanantsika tamin'ny volo ary efa tsy manambotsika dia mieritreritra hoe nafon'Andriamanitra rehefa tsy manantsika dia mieritreritra hoe zany manitra midribo eto ambonin'ny tany aizy ianao Jesosy fa nahoana dia ataonao an'izao zany eny fisainantsika ohatra ny veritsika fa tsy toteny tsony eo anatreh'Andriamanitra rehefa vazaran'Andriamanitra toetra amin'ny vola satria tia mba tsy hipetraka amin'ny vola ny fontsika tia tsy mba hanakina ny vola sy ny fontsika amin'ny vola
ny ao anatin'ny saintsika ao. Androany aza takalo vola aozy Jesosy, aza takalo vola sy voninahitra, fa Jesosy saro-piariko amin'ny voninahitra ary sarotiny amin'ny amo sy ny aminao. Ka na inona na inona mety nanakalozanao amin'ny Jesosy hatramin'izay, fotoana mahamety androany iverenanao anatrehan'izay, fotoana mahamety androany arekenao mihitsy, ka mba handavanao ny herin'ny vola. Fa ny volany mampanao foana, ny volany mampangalatra Jesosy, filifily taminay ny nangalatra, filifily taminay ny manday ny isanandro mampitombona ny facture azy, satria tiazo loatra ary nanomarina azy Jesosy avelivelinay any amin'ny biro-panjakana rehetrany, any amin'ny tribunal rehetrarehetrany, eny amin'ny asa manara rehetra ataonay andavanandro na mivarotra, mandainy zay Jesosy, mahamenatra satria hitanao na zay rehetra tononona eo amin'ny afina azy, mampitsy tehijery olona tsoa. Fa androany Jesosy miotrika eo anatrehana mivoakanao tsirairay avy, ary mifona ho an'ny mety olona reheto aho ny amin'izay rehetrarehetra nandehanany tokoa, ka nitadiava amin'ny vola ho Andriamanitra, nanakalozany ianao tamin'ny vola. Jesosy io mba raisy ny boky ny fiainan'izy ireo tsirairay avy, fa fao amiranao any zay rehetrarehetra nitakosikosina rehetra nalolo azy. Fa androany Jesosy raha mba misy eto tapa-kevitra na deray azy, fa mba tena iady amin'izay amin'ny vola, androka ny devoly fitiavam-bola anatin'ny folo, ao amin'ny sampana misy azy, ao fiangonana, ao diakona, ao amin'ny sekoly alady ao, isavatra io ao, isavatra etsika ao Jesosy ao amin'ny fahatsarana, matoky an'izany ary manantena an'izany. Fantatro fa ianao tsy mba manontolo fo mandrakizay, fantatro fa tsy mba mifandahatra aminay mandrakizay ianao, fa ianao telemony amin'ny anarako teo nomoko ny fahatezera. Ary mba hiteranao ianao dia mamindra fony aminao, ka ho an'izay rehetra mibebaka marina tokoa, dia mba sahira salady Davidy izy rehefa faty dia nanao hoe: sambatra ny olona izay voavela ny elo, izay voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah ela, ary tsy misy fitaka amin'ny fanahy. Amen. Mino Andriamanitra raha tsy tokana amin'ny lanitra sy ny tany ao, ary mino ny Jesosy Kristy zany avitokana tontsika, izay nitolotolona tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virginy, ninjara nanapoka pototrato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty namerika, niditra tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niaka tao an-tany, nipetraka tavanana Andriamanitra Kristoa, ary ihany ny aveny tsara fiainana sy ny maty. Ny fanahy masina, ny olona masina mandeha zao tontolo zao, ny olona ny olona masina, famelan-kelika, nitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Hosetin'izany famelan-kelika izay tondran'Andriamanitra zany, hira fito ao valopolo sy efajato, fanavaozana izay mahagaga tokoa nomeny Jesosy ireny. Andiny voalohany ihany anorantsika tena nay eo anatrehan'Andriamanitra fa anompo azy izy. Tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Petraka. Rehefa niteraka Jesosy dia nisy anjely raha n'Andriamanitra raha-taraina sy hoavy.
mitombo momba teny malaza ny androany na mitombo anniversaire miaravanao ny tompo amin'izao teny soratra masina zao dia no tsara kely ny tompo miaravanao tompo anniversaire rehetra ny 10 décembre ity androany na tamin'ny première ka 31 décembre raha maso tombony ianao enao mpiara-mivavaka koa mamankiza tsopona rehefa zao fiaravan'i jesosy ny tompo anniversaire rehetra androany dia zany teny zany dia vakirova tiana tombotombo dia atika ao anatin'ny fonao zany teny sotoka zany fa malalany lalana faleanao izy raha izany toetra aho dia voaka tahaka ny volana io ny tongotrao mifikitra tamin'ny lalany eny lalany izorako tsara ka tsy vily aho zany mba fany tomponao fa fantatra ny tompo lalana ilay misy sanynamina makaiza dia maiza fikitra azy ovatrina ny mpifaliana ampanendretena amboninahitra ny anaranao amin'ny sikilo volamena oreno ny anaranao oreno mpiara-belanao ka hitako aminao ireny jesosy nentakampy tonona tetiny anaranao androany dia efa mitakiko ampanendritra izany amin'ny anaran'i jesosy kristy dia nirambanao teo amin'ny anaran'i jesosy raha version iavomnampilalaina tamin'ny 13 décembre raha olony erina fanja malala tamin'ny 8 décembre raha version André Arceau 8 décembre raha potona sotsio fitiavana 11-12 makataka fahendena sy fahaizana fanomezatso feobina ana Véronika rehefa taona tamin'ny 13 fanomezatso fanantenana ana Véronika tamin'ny 11 raha anatin'nytiana Karina enitaona makataka fahendena sy fahaizana raha anatin'ny Ezo sy Randriamanga sy Patricia 2 Jean de mariage ramboa ndaminarivo velonjaona ny Sara Marie tamin'ny 13 décembre raha Somichel Patricia tamin'ny 12 décembre raha velo lolona Rimous Claire anniversaire 9 décembre mandrafira fanampy 537 raha boky malala Stécie Villa tamin'ny 12 décembre raha soa Saramasy Njarambo tamin'ny 12 décembre raha soalany Faraso tamin'ny 7 décembre mangataka ila aorainy mafitsara nomezana atsiky valibavaka tamin'ny 12 décembre raha kotiny rina miora Erso 67 ans anio makataka fahendrena raha zana manadio ary-manana tamin'ny 12 décembre randiany misaina miody valso tamin'ny 9 décembre raha anfanomena Michel tamin'ny 10 décembre raha kotiny rainy tsara mirina masoanto tamin'ny 10 décembre raha mirina Juliet tamin'ny 13 décembre Angoin Marcel Yori eritona raha Safindran'Orla Henriette dimapolo taona manataka 462 raha andiana Zaka Varso Eliniano tamin'ny 11 décembre raha Beaja Oseo Rindra Gina tamin'ny 13 décembre manataka 761 mangataka afaraka ny fianarana raha faramalala Jeanette Odette tena mifitopolo taona tamin'ny 9 décembre ela miankinanao Fifi dina vao miteraka famantsiana tsy tamin'ny 5 décembre raha zafariny volony Elina Victorina tamin'ny 13 décembre Fauvin Christian Ranjala 29 ans tamin'ny 10 décembre zay ny anarana roa zay vakina manafampiarana tatan'evanitra tany nomenana teo fiaravana meny tompo nefa koa mbola misy tsara fanampy dia men'Andriamanitra kado tsara indrindra nareo ankehitriny ny ten'Andriamanitra sy omena nareo zay tena sarobidy indrindra ao anatin'ny ten'Andriamanitra sy omenanao akambo favolany tany efa tena mifainao tsenjery loatra zany isan'andro isan'andro ary tena fantatsika isan'andro andro fa tsy dia kraisitsika loatra nefa raha nampianany pasteur tamin'ny lakamisy dia misaotra azy nampianantsika rehetra teo zany dia vakiko ny anaran'i Jesosy ao Salme 32:8 Salme 32:8 aitsika tsenjery loatra zany tsinjanao maso tsy nanao hitaratarana malaka eno rehetra zany teny zany teny mamy sarobidy tsy ho azo adinono mandrakizay fa naizanaiza misy anao naizanaiza lenao na mila kafatranao mitombo apelokiny mandeha amin'ny sainanao ary mpianatra miaraka lenao tahaka ny teny any amin'ny teny fantoranarana lenao tsinjanao maso tsy anotsyananao ao ary zay teny katao milok'Andriamanitra ao nisy nangaraka hira teo le zobe fity tsy manadinao tsika isan'androandro fa mitondra fifalianao anaty izy karaha oly araboly ianao ataovy manaka renarabana
zany tena masambatra indrindra mba dia tsy arahan'olona ny teny pastera te tsy manambola dia fikivy io fa atovy manankarena ampanana fa zany tsara indrindra ho an'ny décor atsika rehetrarehetra ho an'ny mpianatra sekolelala atovy manankarena ara-panana azy an'izy misy ianao dia ny hira izay hirantsika ankehitriny dia en 761 ry jesosy be fikiavy mitantana lalana antsika mety izy mpatanan'andriamanitra dia mangataka anao mitiavana maiza mitazon'andriamanitra dia atao tsika zany hira Gavino voalohany 761 Ina no telekominao kitsotra zany taribavaka ho an'ny tompoko anniversaire rehetra amin'ity volana desambra na tamin'ny herinandro rasy na mpianatra ianao teo tena na mpianatra nitotra anay ny zavatra ihany anisan'andro na famanana kosa ny fampona ianao raha mitsara teny zay tsirairay avy amin'izay rehetra taona isan'andro sanao ny famanolo lalana manakarery ianao satria ny tenao teo ny fiarahabananay tsirairay avy tompoko anniversaire na sy tompoko anniversaire dia nandre teo fa nilalanay alianisanao kay fantatrao juzinao arahanao dia tsy miteny ianao fa avelanao amin'ireo filanana tianay avizay ny fonay nitotranay namarin'ny pasteur teo tamboa fa ahoana fomba azonay fahalemem-panataka amin'ny pasteur ataony manery tena manakarivo tsy mba totovy teny mitsy nitotrany fa nitotranay ratsy mambaranay isan'andro anao mba hampiovanay rovina hoe vao misy toviteny eto am-piloana ka totran'olona tsara mba totoviteny mba oranay rovina isin'izany fa dia misotranao mampianatra manakariva amin'ny alalan'ny teny retompokon'izay mandala reo fa tsisy maratsy zany akoa fa anatra anay zay fa ampitombona tsara miarakaleanay mba homendrika anao zay fa tsy anarana kristianina fotsiny entinay karaha zay alohanany cadeau d'anniversaire na miverimberina zany mba matsapan'izany ve zatsy mivavaka kehitriny mitsinjanao mafy anoritsainanao tena marinaritra ny jesosy atanyle tena fa tena mitsinjanao mandolotsaina mandrakariva ianao nefa matetika rehefa mbolana tsy mahatanteraka azy le tsy mahay mihaino zay ohatra nalitalovany zany manarao folo efa tsy matoky anao taka mipaterana nataony rehefa vao miteny izy dia feno famasinana ny teniteneny misy hery misy fahefanaka ny tonga dia miraikitra ao anatin'ny fonay fa raha volokafo amin'izao reto ohatra maivamaivana ny tenenina dia mavesa-tany zany ka mianarakafo ny fonay mba tsy anontany antsona atao popoletako ny teninao tompony anniversaire mba tsy anontany antsona mba tsy anarabaraky ny anana fiangonana zay misy totranay dia koanao bekonao mahamenatra na mariazy etoaky izy mahamenatra ka dia anatin'ny fanorakona ame fovolamendry jesosy fa zany tena tsy elaona fomba nadiovan'ny fona io anatin'ny anniversaire tafiloa fa niatrana misy sakafo misy kapoliza be fa voninao fa ianao be afaka isakafo anatin'ny fona raha miditra ao anao maro fona ka dia madio fomba homendrika anao zay dia voafady ao ny tompony anniversaire androany fa manomboka androany taty fotoanyity dia tsy adiny mitso zany teny zao vaky nataony jova ventoratis zany amin'ny alakalena isan'andro sanandro dia homarina malakariva ny tenao raha misy miakatsena tsy fananam-bola ny tenenina teo dia tsy resaka vola efa nina fahafaniponanao ahoana fomba ataoko mba azoko manompo anao tena mipifaniana fa tsy ampisy etona jesosy tsy ampisy loa mampiasay olona misento manompo anao ka dia mba tsy eo mamokazay amin'izao faranatao zao fa tena krisy mahafeno fitahina jesosy fa tsy feno vola
feno fahasambarana feno fiadamana tsy amin'ny vola reo dia zay kely reo takamboatsina anty anao mampitomba azo feno fifaliana fona Andriamanitra mahagaganenarana Andriamanitra maherana mandrakizay anty fiadanana dia apetako ampianatranao feno dia feno zao fotoana ny anniversaire zao Jesosy fa misy mboninarana ka ny anarana vetra tolona teo jeranao manokana dia manokana izy ireo teny fifaliana ka nazy mitolona ary ngeda dia nakapana omena azy dolo mifanembena fahasalamana fifaliana fahasambarana fahasalamana ka zay tena tsy voatongo teo vakimy pastera tolapoky teo ny tokony toranananay dia ameoan'izany zay Jesosy mba hifaliana mandrakariana Naramonairekatako zany raha misy afaka nyteneko teo eritreretiko fa mety mba mpatony ateseranao dia mba mindrafo amzy zany mijerena fa mifondra mba afaka tsy ambaramana tsirairay atao rety boribola rety mba inonao dia mahapapikazy anao tsy ho ela fa vetivety ihany da ny naramomenekatako zany iterana mifaliana amboninany rety boribola izay mitsangana teo satria nazo totra volamena hitanao mba nenavitra tahaka dia rahabasobasoka Jesosy dia mpakoseho angetrana naranao mahetakatako zany misaotra ray io Amen. Mazo mipetraky Ingin semuanya tenena mengaji coba punya yang mau saya bukan yang kompakat tu amin amin bicara sama saya amin pedaksik awam ni wabulana faaful anjing fasih dia suka konfirmasian ini saya soten zoe amin amin ni temaru filosofi sebut amin ini kita tarik zoe nama temen funda Pirenena de whisky, de cigarette, de ton petit peu rantia, un talent à refondre, oui, c'est un revenu à nos coup. Ça, c'est une belle famille indienne, ça va être une foutue, là tu vas venir petit. Des hommes et femmes, un revenu à refaire ici sous le téna, mais ça qui n'est pas de ici sous le téna, tu vas dire, là, c'est un tout naturel, petit. Les femmes, les femmes, quand vous fondez des reines, soutiennent la plus à miaf. Et tout le monde a créé la bébé. Des présidents, des sénats, dans nos mères, quatre coups, et pas de chambre à la reste, statue, Nandanga, Nangala, les présidents, dans la mission, qui n'a tien fait des erreurs sociales, na chicomac, na la chamaf des chauves. Tunggende kita di sultan nama beden, sultan. Lalu bangsa seplesta, seret plesta ni bangsa ni, pakat saya, di sembusan le kau saya malu telang saya ndak tomulan malu telang bagi, sebab misi mandala jadi banyak pakai saya sama plesta semir kau yang sekian nak tunggende tiada, saya tidak kami kira inzi cabe. Saya nak mengajar fasumir saya prestan. Ini harus prestan sampai sini ada yang mana masuk sama kata aku nak bicara cakap, ni ufana aku kata nak tersul, sandai, nak famuat fanu, acara aku malu kasau, kalau funat aku nak mana ini ufa, apa tahu nak apa, ni nak dia ni jualnya. Manufam tsutakil, safam tsutakil, sanda kisah, devagar pusat span, nafam japuni, fluperenena, tu nafam. Ini ada manex manex, itu nasa teknologi prestan, itu na yuk saya, so desawa, kelas prestan, jadi yang nawi yang sultan yang mana kita nose,
olona tena miova amin'izao gadra hoe dia anao mandray ny anarany dia hoe lehibe ny fonja. Dia lasa ny herinandro dia lasa no président dia misy président hoe tamin'ny zanany afaka herinandro fa se amboary tsara fa tena anao tony gadra mihitsy tonga any amin'ny fonja any ovainy mombarany manontolo. Lasa ny herinandro fa sahira ny président dia afaka folo andro izy vao tonga. Dia tena namboariny zany ovidiana ny zanany solovolo perruque rasta dia reny natovanvolom-ba nampiakanjony kanjo malotoloto. Lasa izy mianaka fa torany dia nasiana antsy tany aminy. Dia mianjo amin'izay président teny an-dalana. Allô lehibe mifonja président ihany ty misy mpangalatra tratra le sy ny zanako zany efa tsy mety amonjy fivorina fa iny ny zanako anatitra azy any tsy sina fa nadedina tonga dia any amin'ny fonja izy zao izao. Dia eny ara tonga tany amin'ny fonja président rehefa dia vao tonga tao amin'ny fonja izy tonga dia savotany eo areo tonga solasoky tonga sy amin'ny tanàna sotostomy lopaopainy avy zoky aty tsy maintsy atao bately zoky tsy maintsy atao bately zoky fona ray tompoko sy président fona ray tompoko zany efa vita batemy tao amin'ny karatany mena tany président batemy hafa zany nazoky fa mangina rena batemy hafa zany avina aty tsangana kosa ny ray tamin'izareo dia miteny eo avelonareo izy fa vao tamin'ny herinandro nareo nanaiky miteny tamin'ny président hoe io dia zao ve nanaovanareo anazy dia nitsangana izy efatra amin'ny rahalazy laza tamin'ny voalohany hoe tena nanao fahadisoana koa dia namaha tamin'ny président dia nanampisako ny président dia namelano ny président dia mozy izy zareo tsisy diralahy zany ina diralahy izy akoa sao zay président anafaka eo président tsisy dikany lehilahy izy le zareo tahaky mienjikenzika ve dia mozy izy président zany ve hoe fa naninona zany izao le zoky tonga teto aminay président dia hoe anafaka anay tsy tonga teto akory izy nefa président mpanodangy mpamitaka ataoko mahitany ny satrasako an'izany. Dia mozy izy le namany hoe mba mangina reto fa mba tsy afaka izy zany fa mba afaka tsisy afaka zany mba ampitsiro ty vao azo ty sy tamity ka tatao raha tonga eo zany izy tamin'izay fotoan'izay tonga dia misolo ny président volomavany solovolony sady mira mafy président enjiky ave kapotrany dimitra fa tsika manara hoe izany nahazo fa misorakely koa dia izany tsy nahazo tandremo vava tanjeny koa ny enjikenjika daholo misany rehetrarehetra enjikenzika zany riavana malana tsika rehetrarehetra teo samy mahatsara daholo fa hanomana ny fomba andraisana ny krismasy daholo mieritreritra daholo zay fa amin'ny fomba tsika le faraparantaony zao fa misy ilay atao hoe procession d'église raha tadidinareo midolana tavoangy zay vitan'ny église amizay mba anaovana fananganana na fivitanana dablio dia misy kosa ny rehefa rehefa voandray ny atao hoe fetiny taranaka dia mampieritreritra ny eritreritra ny hoe zoma procession et la veille reprocession ny heriny reprocession dia ohatra nanapakevitra rehereto zakabateto zany krismasy zany fotoana lehibe fotoana tsy misy oatra azy io fotoana fanomezana rehetra avy amin'ny fo hoan'andriamanitra dia atambatra izy amin'ny tendrenitoraka ity dia ny fetiny taranaka inamona tsara ny baratsy zany ny fetiny taranaka zay fanaotsika iarahantsika mifaly amin'ny jesosy tamin'ny 25 décembre le amin'ny ankizy koa atolotra mo amin'ny 25 décembre dia amin'izay fa tsy misy tsony procession amin'ny 27 décembre zay fanakaiky loatra dia homanina zany ny fotsika fa zay azotsika rehetrarehetrarehetrarehetra amin'ny 25 décembre na amin'ny ankizy avy any amin'ny ankizy na avy amintsika taranaka rehetrarehetrarehetrarehetra dia anaovana dablio daholo efa betsaka ny dablio ao amin'ny rina voalohany eo
ary manatena sady mino fa ho vita miandalana miandalana na ho vita tsara tare zany any Jerobe zany fa miampina mivolantsika ny kambianana zany raharaha zany ka dia zay ihany ohatrany manana fanapahan-kevitra tamin'ity vaitseky dia sambaratony na ny ankonana noho ny fibola teo le zany noho ny madame corona teo iny ane zany zay masika be tamintsika malagasy zao tontolo zao dia fitirina amin'ny andro anankiray nanaovantsika io zany procession na no amin'ny ankizy na manofetiny taranaka dia atao krismasy totototoolo dia zay tsika mba miona amin'Andriamanitra miona ny fiangonana miona ny ankizy rehetrarehetra manao aso amin'Andriamanitra raiky ianareo zany dia tiako amin'ny anarany teny koa satria mba samy teny daholo zay nazo tety misaotra ny fitarika ny amin'ny fitiavako labe loatra nampianatra nareo tamin'ny lakamisy teo amin'ny fomba fionana amin'Andriamanitra zavatra tiany sy ny tsy tiany ampibelokatsika raha eo aminy isika ary ny angatatsika rehetra teo omeny dia ny teny tampo ny tompoko tamin'ny mbaly izay mbaly na ny arivo na ny amina zao ny teny hoe vokatry ny fampianaran'olo izy zany dia ohatran'ilay tolo tiany amin'ny ariva sy ny volamena daholo eo anatin'ny sain'olona dia jery tsara ozy zany fefa nandritra ny titona ity titona maro be mihitsy any mpiandry tsy nano miasa n'Andriamanitra eto dia nahita azy mitomany fokofoko be mitomany mihitsy azy telo zay be vokatra fa no mpiasa mihitsy nakaiza daholo mpamoko averereno am-piangonana zany nakaiza daholo hanodina noa hiasa ho anany fa antaroa daholo ve anareo mbala ino izy anjaratsika mieritritra zany rehefa noho izany rehefa tonga krismasy zany dia hamelona ny fotsika sy ny mpanatsika hanoko azy na inona inona asa atao tam-piangonana hamelona ny fotsika sy ny volatsika mba mifanokona azy fanaovana ny darolona sotra tompo zao dia vokatra ho an'ny sampana diakonina misy sampana raha ny tena marina fa ray aman-dreny sy ny sekolinahty zay zazo mitanatsika atao dia atao daholo zay ny farana tsy misy tsoy mivokatra amin'ny titona ity iazo no atao dia atao daholo fa be dia be ny asan'ireo akizyreo sekolinahty reo ka mitoy ny filazantsara tao tahaka ny olona rehetra mitory amin'ny samy ankizy tsy takatra ny sainao zany efa dia benareo mpanao tafitra masina no mahita zany fa dia resy lahatra io ankizy io dia miasa ray aman-dreniny betobety ray aman-dreny ahoana koa ankizy ty miteny zany misy fanao miasa mamparoky teny na dia ankizy kely tahaka azy mba eritrerety azy zany fa zay asa ataontsika rehetrarehetra na midiakona misahirana be ireo isanandro isakaranandro satria herinandro sy isanandro isanandro toanatsika izy satria zay manome am-pifaliana no makasitrana indrindra rakitra amin'ny kitapo man'ny fiangonana fa ny amin'ny mpania kosa dia atolotra daholo amin'ny fiangonana sy ny sekolinahty
dia mbola faly miaraka Jesosy Kristy tompo nahatraka izao alahady amin'ny tsara izao amin'ny fitsarana miaraka tranotoa misy lelahady sy ny fotoana ao anatin'izao fanateram-potoazy izao ny tompo any mbola amin'ny mahafaifana hitarika amin'ny asa tsara rehetra dia tonga amin'ny filazana samihafa avy amin'ny fiangonana isika fanasana avy amin'ny sampana rehetra manatanteraka ny krisimasy any alahady 20 desambra dia fampianatra ny alatsinainy 20 desambra dia ngaetama ny talata 10 dia STKM ny alarobia 11 ST4 ny alakamisy 20 kapitania ny zoma 20 sy ny pasily 20 ny alahady 20 dia ny fankalazana fahadimapolo taona na tandrina ny ray aman-drenitsika dada Ravelatoandro Jean Joseph ny alatsinainy ndraiky 20 desambra dia nima ny talata 20 desambra ny Kadeza ny alarobia 20 desambra ny Fanatenana ny alakamisy 20 desambra dia ny CFF ary zoma 20 desambra dia azo noely anasarantsika rehetra avokoa eo fotoana rehetra eo mitohy ny famanana anjara krismasika sa aorian'ny fotoam-baroaka amin'izao amin'ny fiko izao izay ko alahady dia afamanazantsika rehetra mba hiaraka ankalazan'ny velonsa ny alahady 20 desambra manomboka amin'ny toratolakandro ampiana faefatra hitatsika amin'izany ireo mpianatra sy ko alahady manomboka amin'ny telo taona ka hatramin'ny lehibe midera ny tompo amin'ny di sy ny hira ary ny tantara amin'ny fifaliana lehibe no nasana isambana ka hitamanareo fiangonana mba hanosona sy araka hidiran'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny krismasy ny sampana ka hitama izay fanterana ny alatsinainy 20 desambra avy izao izany dia mitondra ny lohateny hoe krismasy fandreseny manomboka amin'ny volana sasany hariva eto amin'ny ao amin'ny faefatra dia manasa tsika rehetra amin'izany fotoana izany filazana fampidirana ny fianarana-baovao ampafatarina isika fiangonana faly fampidirana ny fianarana-baovao eto amin'ny sampana fanantenana dia efa nisokatra tamin'ny alahady ray novambra lasa teo ary farana kosa ny 1 janoary 2024 manomboka 5 taona no miakatra no mpiambana azo raisina amin'izany fotoam-pivoriana dia ny alahady manomboka amin'ny roapolo tolakandro ao amin'ny efitrano lehibe ao amin'ny fahatelo ny fanavozana fisoratana anarina amin'ny fiamanatinainy kosa dia farana 15 desambra avy izao toy izany koa sambana todroka-pianatra dia fanamafanteantsika mpiara-mivavaka lasy vavy mpihira tia mandiha ary maniry toro filazana tsara sy hidiran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hetsy atao atao fiangonana sy any amin'ny tafika masina fanafanazana fikambanam-baovao izay efa nanomboka tamin'ny ray novambra teo dia mbola mivoyatrany marina fa mitodroka-pianatra dia misokatra ho antsika tanora sy olon-dehibe mpiara-mivavaka rehetra na inona asa ataontsika intana ihany koa isika mpandray fanasany tompo mbola tsy any anatin'ny sampana ny fotoam-pivoriana mitodroka-pianatra dia ny asabotsy mbola sy ny alahady maraina aorian'ny fotom-pivavahana voalohany filazana fanambadiana Ramatora Kotondramaro Jean-Marie Ramatora Soarnivo Mariette André Ramamontso Claude Ismaël Ramatora Soar Malala Tina dia faly manasantsika anatrika fanamasina amin'ny fanambadianizanany Rakotondramaro Jean Frédéric sy Ravololirina Noela izay atao eto fiangonantsika ny alakamisy 17 desambra na amin'ny tsy misy ny tokolara tomponoely tokovavy Razafy Avonoizy tokolara Andriandranozato Augustin Bernard Ramatora Zafondraibe Andy Juliette dia fanamafanteantsika ny fanamasina amin'ny fanambadian'ny zanany Rakoto Michelin Hermanantato Andy Lucia izay atao eto fiangonantsika ny alakamisy 17 desambra amin'ny 20 ora atoandro toy satria moa efa voatantsona tsara ny fanomezana rehetra dia natanteraka ny fanomorana isantsika izay ave dia hideran'Andriamanitra fotsikisika amin'izao manaraka mpisorana ho azy tsangantsika mankiritra Jesosy fiainana Oh,
na kely na be iny fonay manao mba mitony ny fahatezerinao aminay zany Jesosy. Voninahitra an'ilay ho an'Andriamanitra irery ihany. Jani ni fakina itu kita sama-sama itu. Mana tu Andriamantu Andriana sulu para laki naban nabadi. Ramatu lalau asur rasa bertuti zona. Ramatu ramya bertutu. Irmantu nabadi. Dapat masa dua sampai masih dapat berjalan sini. Andriana sulu Andriana Steve. Disiamo si ramya bertutu meva itu. Jatuh yang aku nanti kan di semua barang di sombra. Namun fulura malaina. Ramatura kelinimu yama ramatura tukmayena bibi ramatura halinimu ihat faridi ramatura dia namjirama dia permasanti kana dia permasina permasina sanani tukmayena elishuana si yani suatu malala sauna zeto nisa posisi bia minfu deso permasina marina etoni yang matika ramatura bimatulo no mastera yena kana soma anzara janina ramatura bare pelu raputu arvuni juari ramatura sua nilina jilena dekat mana sana yo nasnya farmasi zani tapi mana tunti ba andu na diamna si kabare arvelu rabatuna zetau e porque nantiga nisa posisi be fundição para cultura atuanjo rasana pelu jorneta rawena o ben jonge tutela ranilina antina rateria kinna Desiree, Malala Lucia, Sudia, Parmasa, Tia, Parmasa, Zanani, Rateria Malala, Ange, Natinasi, Raoul Nidina, Natasha, ils étant sa possible de descendre en foule de Sassali et de Antiga, and the Matura Balmanda Jean-Élie, Ramatura Balsan, Ul Nidina, Ramatura Safra Sua Janette, Dia Parmasa, Tia, Nuja, Parmasa, Sanjini, Zanani, Ravu, Ravalu, Kerin, Sua, Samson, Seriasi, Ranavelu, Latina, que Mampuna, então já possível de sombra, a mereka bitu Antoine, itu menjadi que Ramatu, Rufin, Pilasu, Ramatu, Takiti, Miti, Chant de Dieu, Ramatu, Antoine de Manana, Ramatu, Tunja, Beijing, Vera, dia farmacêutica, yang nanti yang farmasi dan farmasi di sana ni, Takiti, Miti, Eri, Tutar, Diogena, Sira, Tunja, Be, yang sudah diri jatuh, yang nanti que sabuti, si le mille de sombra, amigo, Mura, Antoine. Rahim Tiaribelo Bernadette Samuel Andrea Mitu Sua Ralsekenu Anta Bufanda Rasua Manana Andrea Matena Rasua Mena Martinda dia akan menjadi lalu sama Sinana di Panabadi Misabu Zani Tuz Nandiana Samuel Si Rabu Randia Mantu Zeton Bokul de Sombra Anu Jika Manusupatana Mamiru bin Fugura Sasani Ramatua Rasilia Libau, Felicisi, Ramatura sua Marguerita, Marie, Randia Tua Andriana Sulhadzona, Justrelva, dia Parmasaneu, dan Parmasinan Parmatin Sabun Sanani, Sabun Rabe, Andria Selam Nirina Su, Si Santa Ses Andriana Sulhadzona. Zia conterana nella camicia facciamo un po' di sombra a fulura maraina e tu amici che non si chiama. Da tutte le vesti destinate da sul Mariette di Vadni, Radafi Arnala, perché vera si ragiona su essa un Vadni a sua Constanza e fanno capire che fanno massina la mattina sanani, da tutte le vesti a Tsumami Anjinaina, si Radafi a sua Diana Carolina, eccetto nella camicia e facciamo un po' di sombra e Dominique Abunati che hanno cultura Antoanju. Ramanatsuana Giardina, Ramatura Carnivoli Ordina, Ramatura Kutmalala Lindo, Ramatura Hantanirina Nadia, the Parmasi che non c'è Parmasina Combattizzani, Rakutunirina Rifitina e Mandasi, Rahanta Malala Balbaudas, Sunita Zetoni, Saputieno di Sombra, Manfulu Romarena e tu Amnifi Abunati che Ramatura Giardina Maefati Anazatu, Ramatura Giardina
Andriamitsilavo Robinson sy Razavandrantoto Mirana Angelica izay atao amin'ny alakamisy 7 Desambra amin'ny folo sasany ao amin'ny fiangonana Levi lalana Andraisoto. Rahely manana pasteur Rapoto Vaomizaona Prosper Mivady, Ravelona Antoandro Jacqueline Rajona manana Oliva Mivady, Rasoa manana Andria Manantena, Rasoa Niaina Martina Yakamasinareo amin'ny fanamasina ny fanambadian'ny zakony zanany Mamiaina Rajona Son sy Sariaka Randriamanantsoa izay atao ny talata 9 Desambra amin'ny 10 Ramaraina eto amin'ny fiangonantsika. Raha misy moa mahita mitsy mamety ny fanamasina navaina amin'ny vitsivitsy amin'ny fanambadian'ireo dia izy ampandreny amandrana filazana manjono. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fizankanan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo ny fody mandry ny olona manaraka eto. Randria mirindra Armand natsonira diany aminy tamin'ny 10 Desambra rehefa nivahiny 5 tany ony vadiny Razanampoandro Jean-Louette izay samy natapitany Elia ny zanany ary ny fianakaviana manontolo. Ny tompony dia fanala tao an-trano tao an-tsahampondra tamin'ny alarobia 7 Desambra entina nanomezolonatran'Andriamanitra tao amin'ny atsika eo ambohizany Ralambo mialonona nanavony mametrana azy tao am'fazanazany tao ambohizana Ralambo ihany. Randriano manana natsonira odiany any rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany hoy ny vadiny Rahely manana Bertina promotion aina avao ny zanany ary ny zakeliny sy fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia fanala tao an-trano tao an-dranobory Ravitoto Ankatso tamin'ny alarobia 7 Desambra nentina nanomezolonatran'Andriamanitra tao amin'ny atsika eo ambohimanakely Andramasina mialona metrana azy tao amin'ny fahasandasan-doa ambohimanakely ihany. Raverson Andrea Milamina Sylvain natsonira hotany amby rehefa nivahiny 13 taona teto an-tany hoy vadiny Rasoa manana Sara ny zanany ary ny reniny sy ny rafozany ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia manentina ilana tao an-trano tao Ankazomanga avaratra tamin'ny alarobia 7 Desambra nentina nanomezolonatran'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana atsika eo Ambatolampy fiaperana mialona metrana azy tao am'fazanazany tao miatakely. Razanamparany Christine natsonira odiany aminy tamin'ny 4 Desambra rehefa nivahiny 13 taona teto an-tany hoy ny zanany Filmenada izay solony Randrianasoa Fenosoa Joseph Emilivady izay promotion Fanasoa ary ny fianakaviana manontolo. Nofiny dia fanala tao an-trano tao Amboditsiry tamin'ny Zomary 28 Desambra ary nentina nanomezam-boninahitra teo amin'ny toerana ihany mialona metrana azy tany am-fazanazany teny Beafo Ambositra. Nahamin'ilina sitraniaina Vilakina natsonira odiany aminy rehefa nivahiny 12 taona teto an-tany hoy vadiny Andriano manana Petrarivo nantenaina ny zanany Telmenada ary ny fianakaviana manontolo sy ny reniny Pastera Iraka Ranisoa Rasoa Nanaary. Ny nofiny dia fanala iala ao an-trano ao amany Araza Tatofotsy ny alatsinainy 14 Desambra amin'ny 10 Ramaraina nentina nanomezam-boninahitra n'Andriamanitra tao amin'ny fiangonantsika mialona metrana azy ao any amin'ny fahasandrasany any Talabo Antsahandika. Fisaorana fianakaviana manontolo dia mandeha fisaorana fiangonana manontolo sy ny Folibe tamin'ny telo mamy nataonareo nampahery ary namotraka ny fianakaviana manontolo tamin'ny nanon-dao zara-manamanay Andriamanantena David Daniel Tanilo. Ny tombo manakariva fisaorana ne ampo manakariva ny ty ao amin'ny tsirairay avy ary notra izay avy rehetra tamin'izany. Ny fianakaviana manontolo dia mametona ny fakasitrahana sy ny fankatelemana ampiarana ny FPB Matanana Rano sy ny fiarababaka iray manontolo tamin'ny fankairezana sy ny fitrotrona bavaka ny fianakaviana tamin'ny namisana ny tara-malamanay Randriano manana tsara lehivelana maty ary mikazana sy entonara ny fianakaviana ka dia misorevina tompo. Ny fianakaviana Nicolas Zakomantiko Lambert dia maneho fisaorana sy fankasitrahana antsika rehetra tamin'ny fampairezana sy ny fitiavana sy taminay Andriamanitra manatariva fisaorana ne amaty anareo. Izy moa dia nametrahany fianakaviana fahalalakitra 10 ariary. Dia izay ny filazana samihafa fa hiditra kosa amin'ny boady filatanana isika. Misaotrasaosy fa fianakaviana
fotoanao tamin'ny desambra dia rehefa aminao mpianatra rehetra solom-boninkazo 5 ariary. Jesosy eo mitsaona fahakelitenina amin'ny 70 taona ny mpamontinao tamin'ny 20 desambra fa indro misy vola-kely 2 ariary hosorananao. Misaoranao izay Jesosy eo noho ny fitiavanao anay sy ny fampifantonao taminay fa indro manolotra boaty masina 2 ariary misaoranao mangataka fa misy fotosana eo amin'ny tendany zanaka kely. Misaotra Jesosy fa mivoaka ny karamaka indro manolotra ny amampolomanao mba azo carte de séjour vaovao ny zanako hitanao efa ny mpampiasa manodinodinina ny mpampikenao manolotra 58 francs antanaka 58 francs ho an'ny davio ampivotage. Jehovah ray eo anteny eto amin'ny antekolonao ny ampapolo ny tamin'ny karamaka novembre akasika tomboka tena tokotrofo 391 000 ho an'ny davio 100 000 francs ho an'ny pasteur de famille 100 000 francs ho an'ny radio imitage ampisoa. Jesosy no ny tomonandro menao nao makataka fahasalamana fitahina fahendrena ianao mbola hitana tranokananay rehetra ho arivo ariary ho azy sa isaotra ny tsevalandava eo ambamomanabola fidirana azy indro Jesosy ny ampahany nomenao anaovana lesinao ray alariary antavio ray alariary ho an'ny mantra ny fiambonana voninahitra mandriamanitra fendriany no fampiarahana sy ny fitiavana ary ny fahasoavan'ny Jesosy apetraka ampelananao ny faniriana sy ny fiasany ary ny fahasalamana sy ny loavy manodolo vola 75 francs 50 000 francs manamboarana davio 25 000 francs ho an'ny radio imitage ampisoa. Misaotra Jesosy fa notahinao ny herinandronay ary nomenao fiara izay sy ireo fahasoavana maro mangataka ny mba hanentsena sy ny asana isanandro ray alariary antavio. Misaotra Jesosy fa teraka somatsara ny zanako misaotra fa tena naneonao ny voninahitra manolotra teno alariary ho an'ny tramondrada dia aoreny mafy tsara ao Jesosy mba ilomona tsara ny vonokotra. Misaotra Jehovah ny fanahy io misaotra Jesosy no ny nahitaranay tsy mety taona nahaterahanay androany 13 desambra mangataka afaka fahendrena ho fahaizana manolotra vola ray alariary ho an'ny asany fifoazana. Jesosy mamorako amiko mamelany eto mampianara anao miasanao mitoera amin'ny tompo misaotra Jesosy vola ray alariary ho an'ny dada floan'ny FPVN. Salamo 18-19b. Misaotra Jesosy fa nahatratra ny faharoa taona mariazana izay ny sabotsy 12 desambra sady afaka avaka zanakay mangataka vavaka avy amin'ny dada mba handeha tsara amin'ny asa fivelomana manolotra ray alariary anaovana ny tramon'ny dada. Misaotra anao Jesosy fa voarosomatsara ny vola banko mangataka aminao Jesosy mba ho foana isana rehetra na any amin'ny na any amin'ny banko dia mba manolotra fo aminay dia manolotra 3 ariary ho an'ny sisiny fiangonana 500 ariary tsy soratra ray alariary tsy soratra fa ny fahazoavanao Jesosy Kristy no atozoanay. Misaotra Jesosy raha notahinao izay tamin'ny herinandro iny misy ahitra anaovana Jesosy fa eo foana ianao miteny mapetraka feno eo amin'andray ny herinandro vaovao ity fa manotena ho anao foanao 5 ariary ho 50e validady 5 ariary tsy soratra. Jesosy eo ambiny amin'ny asako ao dia manolotra 5 ariary mbola 3 ariary tsy soratra ray alariary tsy soratra raha misaona efatra alariary ka ray alariary ho andada ray alariary ho an'ny pasteur Clarisse Abadou ray alariary ho an'ny Rakatantely Amparabola ary ray alariary ho an'ny pasteur Miady. Jesosy eo masitran Jesosy mitoko mba tsy ho sikotra intsony dia mbola apetraka evelananao ny fiainako raha mbola eo ianao Jesosy dia tsy mifona ampanantenako tiako be ianao Jesosy dia mangataka nira fa 5 sy 10 sy 100 mimorena maso tsara voninahitra neo anao ry Andriamanitra ray zany masina ity ny ampapolo tamin'ny karama vola novembre sy ny vola desambra sy ny ampapolo tamin'ny izay nomenao izay mitotaly 9 sy 4 sy 7 ariary fa ny 2 sy 7 ariary ho an'ny davio ny 7 ariary no finition amin'ny tramondada dia ary 9 ariary ho amin'ny voninkazo ny tonay kosa Jesosy dia apotra anao amin'ny fitiavana dia mangalakavaka avy amin'ny dada. Misaotra Jesosy no ny fitiavanao sy ny famitaponao satria na dia maro zay dia miay ianao misaotra fa vita ny fizehoana sy ny vodoly ary ny fosika zanakay misaotra fa vita ihany koa ny fianarana zanakay dia misaotra ny amin'ny zanaka rehetra manolotra loharina ariary koa raisika vokatry ny volinay fahapolikarena tramin'ny dada 250 000 francs omena ny dada 250 000 irakambola 200 000 pasteur fanantenana 200 000 mbotan'ny rehetra 900 000 dia misaotra Jesosy no fitahina nataoko rehetra vola 5 ariary tsy soratra. Misaotra Jesosy malala fa tena tiana tokoa ianao manolotra 5 ariary ho an'ny dada ho amin'izao fadimako taona ny tandreman'izao dia nisy loko ny dada manolotra 5
mety koampona anao tsy mety tafita jesosy aminarao apapony karama omena ny trano tata sy mama enina ariary misora jesosy fa noho nifitakananao no nanana vola ka manitra 10,000 ariary andada manakavakao fa hivoaka ny fonja i Claude de Vis Zambalaiso raha kosanao misora jesosy fa nomenao zazakely izay dia valinao vavakay dia misaotra ihako jesosy ny amin'izay vola ataonao amin'ny fiainanay ny zanako na mianatra mba torosaina mba hay tsara jesosy aitamotakoradimy ariary jesosy hitondra pisaorana sy ny makasitrananao anovana ny finisanotranodada mianakavy dia mba ataovomety amin'izay jesosy miasa koa 3 ariary voninahitra manao jesosy reriany misaotra jesosy fa nataonao afaka tamin'ny concours tena ny esikany zanako ianao jesosy no nanotsaina azy tamin'izany dia mandotra no ariary antavindio misotranao jesosy fa notahinao sy nanombobanao tamin'ny herinandro lasa nomenao fahasalamana notahinao ny tena natovanao tamin'ny bosa dia mbola mametraka ny herinandro aby ampelantanana lodray iry mamotra vola 10,000 ariary ho an'ny ezaka tamin'io misotra betsaka jesosy fa andriamanitra fa manologatiko ianao izay nampisorinao fa indro jesosy mba misy vola 4 ariary hosananao tamin'ny fitondranao anay vokatry ny votokoa zava-tsosy aina ary fahasalamana no nataon'andriamanitra ho asy ny zavikeliko tsy fivoatanisako tsy azo lamonjainako tsy takatry ny saiko tamin'ny alalan'i jesosy kristy tompo zotovelity dia manotra vola 10,000 ariary omena anodata dia navavavaka itireny valitaona ny mizana ny mandainga dia fahavetabetany eo mason'ny Jehova fa nibaky marina makasitrahany makasavavaka amin'ny fianarana manotra 10,000 ariary ho amin'nydada misotro jesosy no ny famindramponao an'andriamanitra fa andriamanitra fiaivavaka ko ianao mangataka aminao jesosy ho tanteraka zavatra rehetra ka saina atao manotra 10,000 ariary ho amezaka tramin'ny dada leny filazanandro teo zany randriana manana dia nanoe farakitra efatranina ariary dia toy izay mivoakyvazadovilatanana tena tao amin'ny riana voalohany 30 tany amin'ny riana fahatelo day riana faharoa 30 miteno amintsika 30 tany izy rehetra 7 valopolo ny voninahitra amin'izany rehetrany eo andriamanitra rehetrany amen mbola faminaranatsika rehetra amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy totsika indray amin'ny somasao no anomboka ny famokamana ny fankalazana ny 10 taona ny tandreman'ny dada aman-drenantoandro Jean Josepha Mivaty ny dada Simaka Menakavy ny komety ny fankalazana ny 10 taona ny tandremany dia manasa atsika zanaky fiangonana FPDM rehetra na ny eto toerana na ny any amin'ny faritra na ny any ampitan-dranomasina mba ho tonga hitrotro-bavaka hifanotrona hifanometanana amin'izany fotoana lehibe izany dia ny fotoam-panokafana ny 10 taona ny tandreman'ny dada sy mama Menakavy ao anatin'izany dia averimetoana foana ny fandaharana sy ny fotoana rehetra izay ho hitatsika mandrindra anio 3 andro misesio famelohan'izay anefa dia tsara ny mampafantatratsika rehetra maneran-tany ny momba ny valon'ny logo izay nitanterahantsika nataontsika nandrindra ny fotoana iny ary isorana belabe atsika rehetra izay nandray anjara nisy 70 mianadaha-mianaka mahery nandray anjara tao anatin'izany izay tsara daholo tokoa ny nataontsika na teto toerana na ny tany ampitan-dranomasina na ny tany amin'ny faritra ka ny valiny izany reto ny telo izay nahazo ny voalohany tao anatin'izany fifaninanana logo izany izay tsara manamanitona fa ny voalohany ny faharoa dia misy nakanana nampiana tao anatin'ny voalohany efa ny fampiresahana ireo tompon'ireo logo ireo ny voalohany izany dia Rahany Tsimba Arso fanantenana androany izy mbola tsy mitsangana eto ny fiarabanan'izy ireo dia atao amin'ny fanokafana amin'ny zoma zao no
manitra azy miloka ho atao azy ny fiarabana. Ny faharoa kosa dia raljaona nanjakana ambinina ary ireo dia eto Madagasikara, fa ny fahatelo kosa dia avy any Kanada no nahazo ny fahatelo Rakotondramanana Angola. Ireo zany ny olona telo nahazo ny voalohany, ny faharoa, ny fahatelo tamin'ireo ny teanateka mafibe izy ireo. Rehefa hitantsika ho atsika eletron foibe ho atsika manerana zao tontolo zao manaraka amin'ny FB dia hitantsika io ny sarin'ny logo ny fahadimapolo taona nitandreman'ny dada izany. Ireo hitantsika io ny logo ny fahadimapolo taona nitandreman'ny dada manaraka ny daholo tsika amin'izao fotoana zao ny any anaty FB manerana amin'izao tontolo zao averiko ndre mandeha ny voalohany mandeha matosy ramatoisany raha haritsy mba asoa fanantenana. Ny faharoa Raljaona nanjakana ambinina ary ny fahatelo dia Rakotondramanana Angola avy any Québec Canada. Ny fanomezana ny loka ho an'ilay toerana dia hotanterahana ny zoma zao mandritra ny fotoana fanokafana fa ny avy any Canada kosa dia mba mifampiresaka sy mifampiantso amin'ny komina trany ianareo. Manaraka izay dia mifandaminana ny programatsika rehetra mandritra ireo telo andro misesy ireo. Ny zoma fahavalo-ambin'ny volana Desambra efa nambaram-petsoana manomboka amin'ny 10 ora ny fitaovam-pivavahana. Mialatsimby vedaveo toko fa ny voady any amin'ny premier étage mbola tsy voavaky dia mijanona daholo aloha zany fa tsisy tany amin'ny premier étage ny zavatra rehetra nisy teo mialatsimby vedaveo. Ataontsika mihira fararano fiotazana, ny fararano fiotazana no hira fa rehefa fadimapolo taona dia ataontsika mihira rehefa tonga ny filazana dia ho ajanontsika mihira fararano fiotazana. Sady rahantsika mitehitra be zany efa mivoafika sady kapapany.
Bonjour Jesosy misaotra fahafahanomboka inao ny asanay. Raha kisaorana ho anao mampirafo aminay. Jesosy manolotra 55 000 francs. 10,000 tsy soratra. Misaotra Jesosy fa nataonao atabaka ilay zanako koa indro misy voakely ho an-dada dia mbola manarika tena fa ho entinao ambava zany ny fianarana izay ataony. Ilay tompo fapetratra ny fo dia ho an'olony reny razofomanana vola 10,000 ariary. Fampoazon'Andriamanitra nampozany Jesosy nomina fitaovanay ny faharoa-taona mariazy tamin'ny 12 décembre dia mbola mametraka ny andromenana sisa eo ampetrakanao manontolo izay dia mangataka aminao koa izay mba hampizanao mpividy ny fiara manolotra ariary misam-piavonana 10,000 ariary ny fananganana ny trano-dadasimanga. Sao Jesosy fa nambininao dia izay nomenao ka intiny ampahany tamin'ny vidin'ny voafina volena tany ambony arina akatikely vola 10,000 ariary menandata 2,000 ariary ho an-tamin'ny 3,000 ariary misaotra Jesosy. Misaotra anao Jesosy fa mbola nomenao fahasalamana izay menakatikely makatapaka ho an'ny examen izay atrehan'ny miay nohony amin'ny herinandro mba ho tafiditra ao amin'ny 3e indro ao manolotra vola di 25 000 francs ho amin'ny dada kely favoatra ny fo. Raha kisaorana 10,000 ariary ho an-tranodada 2,000 ariary ho an'ny dadazaka. Misaotra indrindra Jesosy fa teraka soamany tsara ny zanako ka nomenao zazakely nahafinaritra dia hiraka feno aminao ny fitaizana azy ho vola iray amin'azy azy. Dia izay ny fanafiny voady amin'ny 2e étage. Efa vita daholo zany fangatana mba hanefa ny jiro na hoe miaraka nefa daholo hoe manaraka osy dada na hoe samy fo mandefa fa misy miteny ty rahana hoe fitany boaty. Miaratsiny tompoko ny fandaminany misaotra tompo. Ny nohon'ny fandaminana teo zany dia ho averintsika kely hatramin'ny voalohany ny filazana teo. Ny ankehitriny dia molazaina amintsika ho ambarantsika eletona ireo telo voalohany nahazo tamin'ny fifaninanana logo. Maty daholo ve moa ny jiro sy ny alina reto izy dada momba ny rakitra mandeha fambapetina moa izy dada misisa ento. Ny fifaninanana logo izay mitanterahantsika dia isaorana be da be ankasitrahana feno ireo rehetra izay nandeha anjara tamin'izany fifaninanana logo zany 90 menadamin'ny anana ka mahery izy ireo na ny teto Antananarivo na ny tany amin'ny faritra na ny hatrany ampitan-dranomasina dia isaorantsika be da be tsara daholo sarotra ny mijery ny safidy fa nefa kosa mahafifaninanana anazy dia tsy maintsy misy ny telo voalohany izay mifanekentsika ary misy ny voalohany, misy ny faharoa, misy ny fahatelo ka ireto reo olona telo izay nahazo voalohany tamin'izany mitolona ny mpanajana ny anarany Andriamatoa sy Ramatoa isany. Ny voalohany dia Rahary Tsimba Arso Fanantenana, ny faharoa dia Rahajonina Njaka Nambinina ary ny fahatelo dia Rakotondramanana Angola izay any ampitan-dranomasina. Itiavantsika mafy be izy ireo fa iletaka rehetrarehetra tena asatanana ny tanterana tao amin'ny tanterana izany asa izany. Ny fanomezana ny loka ho anazy ireo dia ho tanterahantsika ny zoma 20 ny volana desambra izao mandritra ny fotoam-parokafana ny fotoam-pavahana izay tanterana eto amin'ny Poibe Tanindrazanandrano. Manarak'izay dia toy izao ho antsika rehetra manerana amin'izao tontolo izao ny programa hipetraka mandritra an'ireo telo andro ny sesy ireo telo andro fanokafana ny 15 taona ny tandreman'ny dada sy mama menakavy. Ny zoma zany hotanterahana eto amin'ny Tanindrazanandrano Poibe amin'ny 10 ora maraina atoriana ambany afaka sitsika eo amin'ny premier étage ny fotoam-pavahana fanokafana izay anasany dada sy mama menakavy ny komity 15 taona anasana tsika rehetra tsy akanavaka
mba hiaraka ho tonga hifampitotro-bavaka amin'izany fotoana izany. amin'ny somary zao amin'ny 10 ora maraina no tanterahana izany fotoam-bavaka izany. vita io fotoam-bavaka io aorianan'io dia iny miakatra mandeha makany amin'ny 4e étage bada cérémonie rehetra miaraka aminy andeha hanokatra ny porte ouverte sy ny exposition izay tanterahantsika ao amin'ny rihana fahaefatra. ao anatin'io fotoana io no ahitantsika sary maro mikasika ny tantara miaina amin'ny data nandritra n'izany 10 fotoana izany. ao anatin'io koa no ahitana ny tantara ny ezaka vitantsika zanaky ny FPVM rehetra maneran'izao tontolo zao ny momba ny trano izay tsangam-bato ny faha-10 fotoana. ao anatin'izay rehetrarehetra izay no angatahana amintsika ny fandaminana satria isy ny fandaminana izay hoapetraky ny décolna miaraka amin'ny komity dia mba rehefa mandalo mijery ny exposition sary io tsika dia mba somary mandeha aingakaingana ihany mijery mba tsy hoe eo dia ela be eo fa lina mahita ny dada tamin'ny dada mbola 30 taona dia gaga be hoe ohatra zao dada tamin'ny 30 taona tanora be arina be fa mba eo mijery dia mba mandeha manaraka tsara mifandalinana izay voapetraky ny décolna sika sy ny komity ao anatin'izany. nanomboka amin'ny koa no tanterahantsika ny fivarotana ny boky miteny amin'ny mofy Andriamanitra. ho antsika rehetra any amin'ny faritra sy any ampitan-dranomasina dia afaka sady mifandray amin'ny komity tsika eo amin'izay commande ny boky ilayntsika rehetra dia mifampiresaka momba amin'izany. mandritra ny fotoana io ny tapakandro ariva dia isy ny polisy izay tanterahan'ny dada miaraka amin'ny fampitanina maromaro ary zany rehetrarehetra zany dia iarahantsika amin'ireo pila ara-pila zany tsara ka ho hitantsika ao anatin'izany ny piantsa fédérale Foibe ao ny tarika gasimana izay zanaky ny FPVM ny tarika rojo miavo ao koa ny SLKM izay tompony hira izay niraintsika teo tao anatin'ny fitaovana telo hoe atsavako ny tanako iny ho avy eo izy ary ho avy eo koa ny amafy taloha tao andriaman'ny fivavahana izay miaraka tamin'ny dada io sy hoe ny amafy amin'izao fa ny amafy tamin'izany fotoana izany misy amin'izy ireo mbola ao misy amin'izy ireo atomitsika misy any fiambonana hafa fa zareo rehetra ireo izay miaraka tamin'ny dada tamin'ny fotoana raha tany andriaman'ny fivavahana amin'ny dada dia ho avy eo koa izy amin'io zoma ariva io. mifaranana amin'ny fiderana lehibe izay rahana amin'ireo pila raha-pila zany tsara ireo ny fotoanantsika amin'io zoma io. ny sabotsy kosa manomboka amin'ny 3 ora ariva no anatanterantsika ny takariva pitahiny. ny takariva pitahiny io no anasana atsika rehetra mitahin'Andriamanitra manokana ho atsika rehetra na hifametanana satria tsy mora miezaka famitana ny trano ny dada sy mama hitodiana izany ho atsika rehetra na eto amin'ny taninan'Andrano Foibe raha atsika any amin'ny faritra ho atsika ny ampitan-dranomasina na tsy afaka hoavana ianao amonjy ny takariva pitahina io dia afaka mandefa afaka manolotra izany ho aty amin'ny fanatanterahana ny finition amin'ny tranony dada sy mama na zany alefanareo etsonareo amin'ny dada na etsonareo amin'ny komity dia nety daholo izany. etsona dia isorana sady amin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray izay nasaina ho avy ny takariva pitahiny io fa no ny antony asany dia tsy afaka ho avy izy fa efa nanolotra izy izay ho apetaka amin'ny herinandro manaraka io ny rideau métallique izay eo devant ny tranony dada ny ray eo ampovoany ny rongeda be amin'ny sisiny avato ireo zany rideau métallique hidirana ao amin'ny tranony dada io natolo ny ampitiavana zany miaraka tamin'ny vola 32 millions FNG dia isorana Andriamanitra manditia Maria sy ny ambongonany. manaraka izay dia amin'io takariva pitahina io ho atsika rehetra manana ny fanasana ihany no tafiditra ao karamaniry ianao ny andeha hamonjy ny takariva pitahina io dia mba manantona ny komity mandray ny fanasana ao anatin'ny zany takariva pitahina izany vona ny komity rehefa mirava eto andray ianao efa ny
parking avato ivelany ato dia ao no resaka mandray ny invitation ianao. Ny faharoapolo ny volana desambra kosa amin'ny herin'ny androany fitaovam-pahana lehibe iraisan'ny FPVM rehetra manerana amin'izao tontolo izao miainga avy eto amin'ny foibe tanànan-drano izany fitaovam-pahana izany. Ao anatin'ny fitaovam-pahana io no misy mety fiovana kely atomriana avany izay angatanantsika mba hanaraka hatrany ny fandaminana ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra iseho amin'ny herin'ny androany. Ao anatin'ny fitaovam-pahana io no avy anafana ny sampana aton'atiny FPVM eto amin'ny tanànan-drano ny maraina. Amin'ny fito dia ny sampana mizara roa zareo fa ny tena ny sampana rehetra ho feno complet dia amin'ny 10 ora ny sampana rehetra eto amin'ny foibe no avy eto hifanotrona amin'ny dada sy mama. Fa iraisana kosa ho amin'ny FPVM rehetra manerana amin'izao tontolo izao dia ny procession tanterahantsika amin'ny faharoapolo ny volana desambra io anasanantsika rehetra tenin'ny dada sy mama nefa dia apetraka foana ary averinay dia hoe izay tena fonao vokatry ny fonao ampitiavana izay noentinao amin'ny herin'ny androany atolotra ho amin'ny ezaka famitana amin'ny tranony dada sy mama menakavy. Toy izay ny fandaminana rehetrarehetra ny maraina fa mitapaka andro hariva kosa dia ho an'ny ivelan'ny tanànan-drano ireo faritra ivelan'ny manodidina no avy eto na ny sampana ho avy ireo zany anafana na ho antsika koa nefa zay efa mpiambina ariva eto afaka tonga ihany fa ny eo amin'ny sampana misy ny fiangonana maro avy any ivelany ho avy eto ny ariva ho avy eto ifanotrina ifampiarahaba ifampitrotrom-bavaka ao anatin'izany famokafana ny fahadimapolo taona ny tandremany dada sy mama izany. Avela foana faniraka nefa ny fahadimapolo taona dia ny faharambo mitazona ihany io no tenen'ny dada amin'ny teny fanefa ny fahadimapolo taona dia ny tantara faharoa fahasivy amin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe amin'ny toetrasy mandrakizay. Dia toy izay ny fandaharana sy ny fandaminana momba ny programatsika mandritra ny telo andro fanokafana. Fa toy izao kosa ny tafitrara-bola izay voaray nandritra iny herinandro iny nanomboka ny alatsinainy fa 7 ny volana desambra ka hatramin'ny sabotsy 12 ny volana desambra dia mitotaly 35,366,000 FMG ny vola azo tamin'izany. Ka toy izao fitsinjarany ny tranon'ny dada sy mama dia 33,200,000 FMG zany hoe efa ao anatin'io dia 32 millions izay natolotry dia vola teo. Ny fiangonana tanànan-drano dia 1,107,000 FMG, ny ezaka davy kosa dia 1,50,000 FMG. Ny voady voaray tamin'ny herin'ny androany ho an'ny ezaka tranon'ny dada sy mama dia 4,646,500 FMG. Izay atoko ny programatsika rehetra manatena trano ny fitrotronom-bavaka, ny fiarahana mifanotrona, fiarahana amin'ny entana mba ho voninahitran'Andriamanitra ileliana izany rehetrarehetra izany. Misaotra tompoko. Jesosy miaraka manokana ny diakona sy ny sekolelady izay makalaza ny fanateram-bokatra ho amin'ity androany tonga amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompony. Raha antany zao hoe ny antony atsika na marobe atsika zao zay raha ohatra fiangonana ohatra ny any aminay dia mety tsy mifamarika ohatr'izany zao hoe mbola tsy vita satria tsika marobe dia misy kely mifamaky ohatr'izany. Ny antony dia zao noho ny fampiasa-pahasoavana izay noraisiny zany ray aman-drenitsika dada Andrianatoandro Jean Josepha dia vokatra marobe ohatr'izao tsika rehetrarehetra feno ny tapo-tanety hatrany ampitan-dranomasina 10 taona nitandremana ny ray aman-drenitsika mivady dada Andrianatoandro Jean Josepha mivady. Raha mpanangatanana zao hoe tia mitady zao hoe tsika dia ngamba ny sisy anankiray ny tranona hoe azazy ty fa raha tianao zao ray aman-drenitsika zao dia mba metehaka marobe loatra.
Kolokoloantsika izy ara-panahy raha izay manokana ny resahana zao zany raha tsy teo zany ray aman-dreny zany sy mitiavan'i Jesosy tsy mba ohatran'izao ny fiainana ngamba efa very fanolo ray aman-dreny io satria za tsy fivavaka atao andravomavovavany fa tany am-piangonana fanolo ny zava-mitsara dia nentina atao dia nandray fahasoavana satria nandray hatrany ny avatry ny tompo izay netiny tamin'izany manomboka nahafantarako hoe ay miteny amin'ny nofy Andriamanitra. Misy an'ity boky ity hivoaka manomboka amin'ny zoma ho avy izao miteny amin'ny nofy Andriamanitra. Misy apahany vitsivitsy tao izay mety somary mahitsy satria mety tsy ampikely ny fanazavana tao anatiny dia nampina fanazavana zany tsy hoe ndeha ho ahitsitsy arak'izay makety azy fa misy tombotsaina avy amin'Andriamanitra tao misy tombotsaina Jesosy nomeny an'iray aman-dreny rehefa novakiny dia hoe ndao ahitsy ny ohatran'izao tsy dia miova aloha izy amin'ny ankapobeny ny zavatra voasoratra tato anatiny fa izay voasoratra tamin'izany fotoana andro zany ihany no soratanato 5,000 monja nefa ity boky ity zao ny isany. Dia raha manisan'ny olona atao amin'ny EPVM fiangonana reny tamin'ny nandrana tsy hoe amin'ny 18 ve tia tsy vao maraina be dia fa lagy satria raha te handrenao hoe inona marina tantaran'izany fiangonana EPVM zany ay efa voasoratra mialoha raha tsy EPVM itsika efa voasoratra mialoha ako daholo ny lalanao alay antsika ary za milaza aminao fa tsy diso lalana ianao niaraka tamin'izao ray aman-dreny zao tsy diso lalana za manokana aloha resy lahatra fa tsy diso lalana mihitsy fa tena ninona zava-mitranga ninona mety fanenjena ninona mety fanakororoana antsika dia zao misy fitiavan'Andriamanitra tao ary misy lalana tian'Andriamanitra araka ny teny hoe manana hevitra hitondraranareo hevitra hitondra fiadanana fa tsy losa manana lalana hitondranareo ny tompo izy dia ilalana mitondra fiadanana fa tsy losa ary mahatsapa tsika fa misy fiadanam-panahy anatintsika ao dia amidy 5,000 sy ray alina ity dia raha tia hitanao hoe mba tsy hijanonanao elabe eo ambony eo le fotoana io hoe jerin'ny sary ny dada tamin'ny 5 taona sy 3 taona dia mividy an'ity ianao dia ao ianao dia mandritry ny tontolo andro ianao mandinika eo foana hoe sao be dada nandritra n'izany tamin'izany 3 taona zany sao mama tamin'izany 3 taona zany tena mbola bobosy mahafinaritra ary tsy miova mihitsy izy io tsy tena miova be izy io fa ohatratra n'io nahitana azy ary rehefa matetika tokoa rehefa mivavaka tamin'izany rehefa tsy mahita ny dada rehefa mahazo toerana any amin'le tapotapona dia hafahafa be mifankahitana aminy dia anankiray manosika ho any amin'le tena hoe fanomponan'Andriamanitra navy. Raha miresaka ara-bola satria vola moa ny resahana teo tamin'ny tokoteny dia manome antoka anao fa mba tafaresaka kely tamin'ny eny hoe tena mananarina dada fandehan'le vola ay ny vola rehetrarehetra io asa amin'ny tsipria fantatry dada daholy matoa voaka io dia natao somi matio ao dia hitany masona mandany ambany masona daholo io zany io vola io zay ny amezako anao androany antoka hoe ny amin'ny vola zay mety ho ataonao manomboka amin'ny zao fotoana zao amin'ny zoma fa 20 desambra anasanantsika rehetrarehetra ary tsy ny EPVM io présidente zanaky tady fa misy fiangonana marobe zanaky pasteur Vandrena Toandro izay efa tonga tao izy efa tonga izy teny amin'ny CCI Vato dia mbola ho avy eo izy dia mainka avy eo isika zanaky fiangonana ireny tsy ho avy isika tsy ho avy manomboka zoma dia nialana sabotsy 20 desambra 20 paster ny zoma fa sy ny sabotsy 20 desambra misy ny zanaky ny fiangonana nyray fahasoavana reny dia vato nasolotra ny tany amin'io andro io mba angatana aminao satria tao anatin'izay 10 taona izay raha tsika EPVM manokana
tsy mbola nanao ninina ho an'izao ray aman-dreny zao raha risitsiny raha hoe andeha mba hanangana tsangam-bato ranomarina azy rehefa jereo dia tsy hanala maitso teo hoe raha refesina ny 50 taona sy ny fahasoavana amin'iretsika taminy ohatrany tsy mitovy be amin'ilay izy ohatrany kelikely ao fa saingy io vika dia io ny fanoanantsika dia zay rehetrarehetra azo ny tananao atao ataovy an'izao ray aman-dreny raha mahatsiaro hoe vatina sonotry ny tany na rehefa soavana tamin'ny fiarahana tamin'izany ray aman-dreny zany dia metezina izy hoe izay mitsy matsy ny kolotsaina tiako zarainanao tsy kolotsaina tia mizaro zay tia manome rehefa nangataka ny mpaminana mba omeo ahy anamboary mofo ateo izy ilay vehivavy ray tanana sisany ao rehefa anao aty zao zay dia hoaniny amiana aty dia hofaty zay meo ihany ao izy ny mpaminana ritra vesa tsy ritra le koa ary le menaka tonatavoara ritra vesa tsy ritra zay le teny tototeny teo fa misy antsika matsy rehefa io voly tokoa ndraindray ohatra ny Andriamanitra zay eritreretantsika azy tamin'ny mbola kely zay rehefa mahazo ona rehefa taovavao roapolo ariary taratasy reny ividanana poulain dia misy famely dia atao anaty ona ohatra tamin'ny mpampiana dia jerena ndraiky manao dia famiray maraina jerena foana fa izao mba tiako zaraina aminao rehefa te hizarana ndraindray fa tsy tena manisy sy voly eo fa tena hoe tia anaty anatao famitiana ohatrany tsy mety ritra mihitsy le izy fa raha izy nijeryjerena isy saina lava fa nanino ary tia miena sahady fa rehefa tena ozy mety mafitiava ty mety mafitiava ty tsy ritra zany io mbola miteny aminao jesosy hoe tsy ho ritra indrindro ao anatin'ny tavoarinao io manasantsika rehetra ary ny zoma amin'ny folora maraina fampivavahana raha tonga loloha ianao amin'ny fandaminana satria dia feno daholo ny toerana rehetrarehetra rehefa avy eo tandavana hiakatra ny ambony any sika rehetrarehetra dia tonga aloha hoe tsy azonao entina ho an'izao ray aman-drentsika izao fa za dia anisany mba nindray fahasoavana tamiko tena faly mihitsy ny amin'izao fankarazana fa 50 taona zao ary zay tsika fimonana NPVM vao manao trano ho an'izany ray aman-drentsika zany isorantsika ny komity zany ato anatin'ity boky ity no afatarana tantara sy miresaka momba ny nofy tsika manoratra be deaibe nanofy fa ato anatin'ity ny tantaran'izany ray aman-drentsika ohatr'izao mihevitra zany nofy zany inona ny nofy azo avy amin'Andriamanitra inona ny nofy azo avy amin'ny devoly dia hitanao atao zany ato ny tantaram-piainany dadarandrenatoandro satria fiangonana tsy manatantara zany tsy fiangonana zany fa nisy tantara tokoa zao fiangonantsika zao ka anasanantsika rehetra amin'ny fahavalo folo ny volana desambra io isy ny fampirantiana ao ambony ao ny 20 folo ho an'ny vatina solotry ny tany ho an'izay rehetra mandray fanasana rehetrarehetra dia volona ny komity andray azy zany andray ny fanasana ao ivelany eo rehefa aveo ary ny fampivavahana ho amin'ny 20 ny volana desambra avy izao dia hivantana amin'ny Facebook sy ny radio fitazantsoa zany manerana n'izao tontolo zao dia iombambavatsika rehetra ao anatin'izany ny zanako ny ray aman-dreny rehetrarehetra hatramin'izay ho avy daholo dia isika matovitonga alohan'ireny rehetrarehetra ireny makasitraka atsika rehetra tompo dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Mitoko mahafinaritra tokoa mieritreritra zany misy sary anankiray zay mihitsy zay tena nahavariana itoko fahabaolo manko efa vita midodododotony hatramin'ny andanina hatramin'ny lotrony hoe tamin'ny talata tamin'izao daty misy an'izao larbi misy an'izao lahady misy an'izao efa boko be mihitsy an'izay efa vitako sy ny mihitsy zay hoe zay ko atao rehefa any amin'ny primerie maty izy vao maty izy ino tsy miako voalohany ndreka fa tsy tatsony mandeha amin'ilay boky nefa daholo dododododony le tsy rehetrarehetrarehetrarehetra ale voalohany ndreka le tsy n'Andriamanitra tamin'ny 70 zany dia nanao raha mbola lany aminareo raha misy avany
efa nanafatra foana ny atony hoe maretroreto ty zavatra ty tadiavo fa tsy hita raha nisy nahita azy nareo tena bandy kely mihitsy taafaka amin'izany ny raha an' Jesosy hoe tsy maintsy makany fenerivo isy tenao tamo zany aho no tamodamo fatapitra ny hoe azy reo ny akanjo karatadiavinareo fa nitomany reo damo reo zory nytona isany amin'ny io zay tsy fantatra raha voasoratra tso zany tsy voasoratra antso zany dia iny dia izy dimona zay setramonao antena nahita miboritana namerina ny akanjoko daholo sy mivolako izany namerina nakany amin'ny pasitera izay sary zay mihitsy nefa ny tany nefa dia tsika dia zay nefa ny tena tsara indrindra eny tompo dia raha tsy miteny zay ka dia miteny nareo dia mba miteny ny zavatra lehibe tsy tokony atolotsika eo na dia somary masarana fotoana ny tompo dia milaza fa io fandaminana ny fifoasana eto an-danina aman-drano dia tsara mihitsy no manindry tonia ianao dia rehefa avy ny asa taloha izay mikorotana rehetra eto na misy tsy mety eto dia nomeno tompo olona andamina an'izany ny olana ny misamy mpiandry be dia be ny mpiandry zay veron-dalana adidiny ny jiry zany misy ny mpiandry tsy vita hoe veron-dalana fa tena nano zavatra zavatozy adidiny mamelona misy ry minazazy io mpampianatra manolo teny mpampianatra fotsiny izy fa rehefa tena tentreny Jesosy tokoa izy any anamina io mpampianatra 10,000 kilometra io tena manahita Jesosy neny nataonao ndreky mandeha fotsiny izy avy any niepaka daholo voatongony anaty kiraro 10,000 kilometra motsy takatana tsy mahavita ny fafondrao reny ny mampahelao Jesosy daholo dia tsy mahaloky venareo zay fandamina nataonareo dia tahaka izany keo ny iraka dia manahelo izy manana tetibe lehibe fandaminana zany amin'ireny olona ireny izy ka dia manolotra mampanajana araka ny teniny Jesosy endramatoa arson fidèle notonia tsy fifoasana eto an-tanina nandrano raha ny maro zany mitovitovy amin'ireny Justine taloha toerany fa tsy afatotsoa hoe président fa rehefa misy président ny fivolana sy ny fifoasana dia tsy maintsy vakoroa io tahaka ny Justine izay no tonga an' Jesosy hoe tsy atao président tsony fa atao hoe toniny anarany eo amin'ny samy FPV mba tsy hialy président andriamato parsafidèle nokataka izy hoe hitan'ny olona hatrany ny 3e étage any 4e étage ny manampiasa satria be dia be ny asa amin'izany andriamatora Radelsolda Philippe so teka masy izy journal io zany dia hijery mihitsy ny mpiara-miasa aminy rehetra rehefa tena miasa tena mahay miasa eo ny fandaminana ny fiangonana ny fandaminana ny fifoasana dia manjary anana mpiara-miasa aminy izy zany na manana voroky izy manana ny izy momba ny fifoasana rehetrarehetra dia izy roanareo fampizara asa hoe reto anao reto na ny fiara-miasa rehetrarehetra amin'izany dia zao fanapakevitra dia fiara-miasa daholo tontolo ohatra ny fokatsika hatram'izay ka dia misaotra ny Jesosy ary mino fa ho afaka daholo amin'izay ary azozo daholo reo rehetrarehetrarehetrarehetra zay natsoan'andriamanitra fa miasa tompo mihitsy milaza zany hoe malahelo satria be dia be tsy miasa mpiandry manatena nareo zay raha anty amin'izany lalana na tsy andriamanitra ny mpiandry eto taminanandrano zany misaotra tompo dia tahin'andriamanitra nareo zany misaotra tompo momba ny lofo fa satria le lofo mihitsy tena lazaiko anareo any andro andro volana raha sanatria tsy mitsony
sahirana ianareo ary zany ampianarako anareo indrindra fa tsy sankely mampianarako tompo hoe mbola zazakely a inona mireny misy mpampango mandeha mitondra voalavo fantatro zany misy le feo hoe tsy fantatro za mbola zaza am'zany isaky ny aby fantatro ndray zay ino misy saky fantatro ndray zao tsisy fantatro zay foana le ataoko tsisy fantatro izy io rekena mampipetrany anatin'ny tolo loatra zany io mataoko aminareo averimberiko aminareo mba fantatrareo ihany zany a ray andro andy ty zao teny hoe za paster lanofilekatsatsaka efa ninana indroa ampireze satsy tsy zany hoe niteny aminao hoe minana fa jesosy mitana hoe minana rehefa nahitanakoroa anao minana anakoroa nahita folo anao tsy maintsy mbola mitady folo raha ianao no milaza hoe raha be no sarotra be no mitady azy zay io zay hoe aza mamonikatsatsaka fa fomby kezabe eo kansera amin'ny jesosy io tsy mahafantatra zay miasa professeur any fa ny amin'ny jesosy zava-dehibe karaha sanatria za tsy mandalo firy be nitanao folo be sa anakoroa rehefa anakoroa dia anakoroa dia ampy zay raha anakiray hitanao dia anakiray any dia ampy zay fa raha folo tsy maintsy mitady folo anao misy maitso misy manga misy maitso misy fotsy misy maite misy maramara zay katsatsaka ditady tsara reo rehetrarehetra zay jesosy mamena hoe izy teny samy hafa loko reo ny mifotsy maramara maitso mainty reo dia tsy maintsy mitady reo ianao nainana fa zay amin'ny fiaraha-miasana jesosy aminao zio zany iaho hay jesosy mety manasezana avetrany fa izy tia iarasa aminao vaikanoa dia mahafatifaty azy mihitsy hoe manaraka sikapoko le olo zay fa tsy zany manao mila katsatsaka daholo nareo rehetrarehetra zany fa le olona tenitreneny mila manio fa olo za tata manofo namako namako voan'ny kansera ony voan'ny kansera de sein kansera mono zaho izy sady biboka fitoborana tsy zakako no naleny fa voan'ny kansera tena mifo tena miteny itomany beony izy any sady nalahelo zao lazaiko anao zao lazaiko anao raha tena voan'ny kansera maro lenao ity olona ity zay nanofeny zany tsy maintsy horeny jesosy fa mifody anao na fametratana na hanome zavatra io fa raha ianao fotsiny nanofo hoe nanofo ny nano fa voan'ny kansera mina sady bevoka tsy fantatro koa anao firytao sady voan'ny kansera bevoka io tsy zakako ny tena no tena reo tena zaiko anatin'eny bokony hoe teny voly no teny taminao hoe teneno mamono tena dia voly izy zay fa raha andriamanitra no mampanofo anao an'izay dia tsy maintsy misy nofo toyny io nahita tanalahy anao na katsatsaka anao na fametratana fa tsy mandeharery tahaka an'izao fa avy amin'ny devoly izy rehefa mandeharery ohatran'io anjaran'olo vavaka ity mananotovavy rehetra ny vavaka dada ozy nanao hoe tianao ve jesosy raha mba io lehilahy io vanto raha anao rery ty tsy nampanenina teny taran'ny petsika ny resaka fa mahasoa antsika rehetrarehetra dia milazanareo nankataka amin'ny tompo hoe nasitrakoloa anty anaty vantoka dia nanofy amin'izay izy hoe any aminay anao ny eo atokotaninay dia misy voasary maniry fototra iray lehibe fa maina ony io voasary io na dia avo be azy ray zay maina dia eo ankilany kosa ony
misy kofokofotsy anankiray maniry fa maina sady feno tsilokazo ilay foana. Eo ambony le voasary iny a ohatran'ireny mianitra voasary reny a dia toka eny amin'ny farany ambony dia notazano iny avy eo a ilay foana teo fa tena maina be, maina dolo zany a le voasary, maina koa le foana. Dia nisy lehilahy fotsy lava be manio izy tonga teo amiko dia miteny hoe ity misy doloka ambon'ireo a eo ambon'io ambony be le voasary efa maina zany. Dia niraisiko ilay zanaka voaloboka sady niteny a aizako misy tany ambolena eo. Dia niotoneko tsara ilay voasary eo, aiza no misy tany. Dia hita fa teo ambon'ilay voasary, ambony le voasary zany efa maina fa any ambony le voasary nanjary misy tany kely. Dia hoy aho hoe ity misy tany kely sady faly a. Dia namboleko teo a lay voaloboka, tampoka teo a feno ravina le voaloboka, ravin'ilay voaloboka. Le voaloboka zany feno ravina, dia feno ravina ny salonany koa lay voaloboka. Sady nanomboka namelana dia lasa mitsimboka teo ilay voasary. Dia nanjary mitsimboka zany ilay voasary. Dia nijery ilay poma lasa feno ravina koa sady namelana, tsy maina intsony. Dia lasa maitso na ilay voasary na ilay poma. Ary ilay voaloboka izay nitarika azy voalohany efa nanovo vokatra be. Verina fanondrono mantelo tamika ny foa dia tsy mety intsony adada fa dia manontany aminao aho. Zaho manko izy a vehivavy valo ambin'ny taona maniry ny anambady. Sotran'i Jesosy zaho rehefa sarotra ohatran'izay izy a dia mangatany mafy amin'i Jesosy ianao afantatra amin'ny dikany fa hoasehiko aloha ny dikany. Ianao a maniry ny anambady, manana lehilahy anankiroa ianao mahasahirana sainao. Akaiky ny tranonao daholo reo. Dia anankiray a voasary, ilainareo voasary zany tena tianao indrindra satria no tena le karanao. Tonga zany etapindohany ianao nanafosafo azy ianao, efa tia azy ianao, efa nanolokoloka azy ianao, fa maty ny fitiavana. Tahaka izany keo le poma kaikinareo ihany, tianao koa io fa ianao tsy mba nanafosafo azy. Fa ny voasary no tianao. Samy maina zany a ny fitiavan'ireo anao. Manolona mahevitra anao Jesosy, hevitra omeny anao dia zao: amboleo aloha ity voaloboka ity. Aiza nanambolena ity? Any amin'ny tapony lohan'ilay voasary efa maina. Amin'ilay tena tianao, le olona tianao io. Dikran'ilay voasary manko a Jesosy le miteny hoe zany tena voaloboka ary miraiky ny mpamboatra. Olona tsy mivavaka io namokilana io. Teneno lohany saina sy ny fony sy ny fanahany hiatolaka amin'Andriamanitra le tena mpamboly, le voaloboka, le tena mpanamboatra ny fitiavantsika olombelona. Aseho mivavaka tsara izy, manolo tena hoan'ny tompo izy. Kolokolo mihitsy zany sainy zany, resy nahatra fa ampivavaka azy. Vetivety amin'izay voaloboka nambolena tsy niherinao fa niherin'Andriamanitra nandraotra ny fiainany manontolo. Izay le Andriamanitra manamboatra an'ilay lehilahy no tianao. Dia ho hitanao fa mokatra be lehibe ny voasary. Le poma koa mba taitra dia ho sahirana ny sainao rehefa avy eo hoe
rehefa misareo kavanana ny tiako aleo zany man'andriamanitra fa ny bibinao tsy fantatro nampiandry anao naminao mampiandry namonao zany amboary reo olo reo ivavao reo olo reo hoaitevolo reo olo reo ho antsika rehetrarehetra nofotr'izay no tena sarotra indrindra ity zatananofa mitaikina nakana zasy le zoko vavy rehefa teny an-tanana nefa dia misy voay tonga dia namely nanaikitra n'le zoko ezaka namono miaro n'lay zoko koa ka dia namono n'lay voay matoky le voay fa lay zoko kosa naaratabelona mosina sotra fotsiny lazako anao rehefa miteny foana hoe voay ino le karazana ody zay ody rano zay dia atao le tavoangy kely io rehefa teneniko anareo foana azafady maranana foana io teneniko anareo foana le manao hoe tandremo aza mamary mihitsy anao zay zavatra manolokody miaton'akanjonao zany soutienao zany slipnao zany bakiraronao zany aza mba manahy zany anao tokotany mitan'olona fa tsy fazanao ody rano iny ody rano iny tsy bazanao zao io dia petaka amin'iny zavatra ny aton'akanjo iny efa mipetraka amin'ny hoditra ao dia namaina azy iny ka masoanao tsy afaka kisan'iny fonisanaosanandro ao ny tenanao dia mba fiditra anatin'ny masokoditra ao iny dia miova daholo masonao io ny olona fotsifotsy manjary mainty be aminao ny olona mainty be manjary fotsy be vazaha aminao ny olona fokely manjary lava be aminao ny olona lava be manjary fokely dakadaka metsony ny olona rehetrarehetra ary any daholo ny atongavana teo fanaindra lavitra fa tandreny fa miteny foana aminareo tia namana tenenako aminareo rehetra tenenako zany ity namano ty zany zao izokonareo dia nasinyolona ody ranony ozy tsara lamosiny ianao mandeha ny an-tanana io zany tsy ainao raha misy rano mipetitra atao lamosiny to tsy renao mihitsy dia nanaikitra reo le voay marary zao ny lamosinao tsy maintsy marary makany amin'ny dokotera anao tsy fantanao ny fanafodiny any dia hoaiza mampiandry esamy ampandrony dia niny akanjonao iny tadin'io tsara sady esany natorana ho antsika rehetrarehetra ny teny anao zany angamba sisa ty zao misy anakiray zavatra zay fitafamotaranatoana za jesosy za mararonono dia nanofy hoe mividy chocolat moa dia otrina ny chocolat dia hoe anankitelo 200 rojato reo fotsiny dia efa milasy telo andro aloha zany dia anankitelo ary le rojato kosa dia zao io rojato dia andino fatelo manao hoe ny hevidratsynay esorinao manana hevidratsy aloha zany hoe chocolat ive dia hoaniko ve dia tiako ve dia asitrana nono esoro zay aloha zay le hoe telo amin'ny rojato mazava tsara ohatra hoe mihinana telo andro aloha fa esoro le eritreritro hoe ty chocolat koa ve dia asitrananao zay efa ataoko zay da zao ihany tenin'ny masina mari tamin'ny jesosy rehefa lany dia hoe tamin'ny kana masina mari no mipentipentina na hoe jesosy lany divay fa inoko moa no mibaikibaiky jesosy fa inoko moa io no mibaikibaiky tonga dia mitsoka mari manaty baiboly ny teny hoe oloreta atovy zay asainy jesosy ataonareo ampy mihitsy zay hofainanao zay sainy jesosy ataonao ataovy fa tsy lehibe ny jesosy koitsika rehetrarehetra tsangatsika rehetrarehetra misaotranao zany fatsina venina izay tena sitra
misaotra jesosy misaotra nandritra ny taona maro izay niarahana taminao tamin'ny tovahoaka marobe reto farany ny folay jesosy tsaroana io fa misy andriamanitra mitaridalana misaotra jesosy tsaroana io fa misy andriamanitra manolon-tsaina amin'ny zavatra tsy takatra misaotra jesosy ary misy andriamanitra manana sitrana amin'ny fomba mahagaga misaotra jesosy feno ny dimapolo taona zava-dehibe zany fa mbola tian'olona zay nampanolonao any dia mbola maro be taranaka mbola maro be fianakaviana mbola maro be ka reny teny madinidinika nylazaiko reniny mba itombo be dia be ao anatin'ny fisainany ahatserovana fa misy lalany devoly indraindray vai ny devoly ary aiza mino zay lazay fa misy kosa lalana zay tena hitenenanao aminay olombelona zay tena namisory fiangonana nifany taona maro mbola toizy ao amin'any jesosy petroko ampelantananao zay fantatrao fa mahasoa fianakaviana zararay avy fa aloha nisarana jesosy dia mangataka aminao ao mba hoe mitabolo tsiraray avy jesosy misaotra anao a satria fantatro fa tian'ny olona rehetra anao hatrany quatre l'étage rehetra vavaka magneny zay jesosy vavaka anatin'ny fola eo mba hitenenanao aminay tsiraray avy amonao hevitra aminay tsiraray avy na amin'inona na amin'inona zany mba hafantaranay fa misy jesosy mitrotro anay le mitenanay isanandro samanandro hoe na dia tsy mamotsina zany avy avy na maina rantany ny fitiavako aloha tsy leo io ary nisamboan'olo jesosy na dia tahaka ny hazo maina azy hainao manamboatra an'izany rehefa kadanana rehetrarehetra tsy mivavaka hainao ny manondrakotra ny fosiny saina manovo eo anatin'ny folo eo ka dia mivavaka aminao tsiraray zay jesosy tamin'ireo miteny hoe inona tianao hatoko dia ireo mivavaka an jesosy misaotranao ianamboerantsay ara-mananatra zany vataka zany tsy mety ihany ane jesosy entry nijerevanao anay hoe reo ny ondroko fantatrao zay marary tokony hositrano misaotra jesosy fa raha misy zavatra kosa tsy takatra ny sainay dia anao jesosy hitondra zany amin'andriamanitra ray ary anao nilaza hoe ninonina katanareo amin'andriamanitra ray amin'ny anaro ataoko zany tanterao ary zany asan'ny fivavahany zany jesosy any amin'ny nampany voninahitra ao manana an'izay be dehibe ianao mahafantatra ny aderesana tsiraray avy zay niambona teto no andy tonga any hiparitaka hatrany anjelinao hitondra vavimbavaka jesosy mba ho tsapanay fa teto amin'ity toerana ity nandritra amin'ny taona maro miaro ilay teny foana ny anjelinao any ary nanome vavimbavaka ho anay fa tsy manadina anay ny anjelina ny anaran'i jesosy okonay malala nanaovana vavaka fangatana mangataka tahaka ny mpangataka rehetra hoe misaotra jesosy raina izay ny an-danitra Eti
Jesosy Kristy tompontsika zay milazay mandrakariva tamin'ny apôstôly Paoly ampoanao fahasoana tany amin'ny fanenjena rehetra sy ny olona nanenjika azy miaro azy tamin'ny sabatra rehetra tamin'izay olona rehetra niaraka taminy kosa feno fitaniana na maty aza mbola natsangana ampoanao ny fahasoavana onentompo mandehana amin'izao herinao izao fa za mombanao mandrakariva alezaka izay miantso ahy ianao a eo anilanao a soza Jesosy anonoterinao niajanao ny voninahitra manak'izay amen Jesosy ametrako amina Teny maherezatra